Alefa. Fanteko. Ay. Tsy manino. Tsy raisina tsikilikily mantsy le raisina tsikilikily ino testy le titre le izy dia mba mora kely ahitana le olona tokony fanontaniana. Afaka mandeha amin'izay ianao an? Misy ke? Ya, dia fa ilay miarabantsika mpanaraka ny pejy Argel indray amin'ity zoma takariva ity. Ny fandarana ilay freestyle indray tsika anty androany ity dia manasa antsika manaraka izany hatramin'ny farany ho an'izao vao mahalala ny live freestyle dia live freestyle dia natao mahaliana fanontaniana fa aminareo mpanaraka ny pejy izay marihana hatrany fa tsy misy resaka tabou afaka resahana daholo ny karazana sujet rehetrarehetra na politika na fivavahana na rehetrarehetra zany tsy akanavaka ny andefasanareo ny fanontaniana dia na amin'ny MP amin'ny compte mivady personnel na amin'ny MP page na mail marihana eto fa tsy afaka andefasana message intsony na amin'ny WhatsApp noho ny antony maro be dia be satria lasa takona le message nareo dia tsy hita intsony fa na mail zany na amin'ny MP na amin'ny commentaire mandritra ny live no ametrahanareo ny fanontaniana. Tsy ho lava resaka tsika fa mandeha ny fotoana dia avy angamba mandeha atomboka amin'ny fanontaniana voalohany avy hatrany. Ohatran'ny majorité fanontaniana indray ohatran'ny resaka tokantrano aby. Salama pasteur mivady, lehilahy manoratra, 20 taona, nivadiko 17 taona, 20 taona izy dia 13 taona izaho no vita mariage sy soratra izay izany hoe 9 taona lasa izay. Mbola nangataka izy hoe hanono fianarana fa tsy mbola hiteraka tamin'ny vao vita mariage izahay. Nanainga ary tena fifaliako ara izany. Tafita soamantsara izy ary nahazo asa any ivelany tamin'ny 2025. Niantoka amin'ny fianarana foana aho nanao asa maro taty Madagasikara. Lamina ny fiarahanay tanatin'izany na tsy teto an-toerana naharitra ary izy. Rehefa tonga teto Madagasikara izy dia toy ny mpivady rehetrarehetra ihany izahay miaraka manao fanao ny mpivady miaraka mandeha mitety ny fianakaviana mamangy sy ny sisa sy ny sisa. Tamin'ny volana avril 2025 mifanaraka izay fa hipetraka any ivelany dia hanao ny taratasy rehetra satria manana asa fixe sy mahavelona anay tsara izy izany dia hanao regroupement familial izahay. Tamin'ny faran'ny volana marsa teo anefa dia nandefa mail tamiko izy fa tsy mety intsony ny fiarahanay fa hisaraka izy. Ankony izany tsy natoran'andro manalina izany mitady volana nefa taminy nampianatra azy dia izao ve ny valiny. Izy tiva depuis no nanana fiainana hafa tany amin'ny tany. Rehefa nanaiky ny fisarana izaho nanangidy tamiko azy dia gaga raha narefa manana zanaka 5 taona sy 3 taona izy. Tena mitady ho lasa dala izaho tompoko nanantena fiainana tsy nisy, nanantena fitiavana tsy nisy. Raha nitsotra tamiko tena voalohany izy tsy nitazona azy tsony tsy nitazomako anazy amin'izao fotoana nampanantena amerina volako laniko taminy izy saingy tsy azo ny an-tsaina fa tsy ilay vola loatra fa ilay fanantenako, ilay fitiavako, ilay faharetazako sy fikirizako niatrika zavatra maro taty tsy ho voamotro ny vola velively. Marary atopoko na lehilahy ary tea hamoy fo nanandrana namono tena fa tsy maty fa voavonjy dia namerina dia mbola tsy maty ihany. Tsy haiko hoe inona no ataoko anaraka tsy azo
tsy haiko hoe inona no ataoko anaraka analana angamba tentenenina analana ilay hery fa tena tsy zakako ilay zava-misy. Ny fianakaviana sy ny pasteur miteny hoe bandy ve za dia anarotoko fa be dia be ny tia fa tsy azon'ny zareo mihitsy ilay mahazo ahy. Inona no ataoko tompoko fa tena eo alohan'ny masoko isan'andro ny rotoroto sy ny fikirizana, ny fiafinana ataoko nanararana nefa dia izao ve ny setrany ampio famijaly tompoko. Inona moa ny azoko anampinanao fa ny zavatra tahaka nytony matetika moa ny olona miteny hoe lavitry ny maso, lavitry ny fo. Misy fahamarinany amin'ny ilana zay fa tsy marina absolu zay. Resaka amour à distance. Nareo moa zany rehefa fampivady no tsara toerana. Donc zany vao maika tsy mitombona le izy. Raha ataontsika hoe olona mbola fiancé na tsy fiancé fa ataontsika hoe vao miaraka dia mbola vao hoe hivady sa tsy hivady, za tsy miteny hoe azo efinana na justifiable fa compréhensible, samy hafa be zany. Fa olona efa nivady ve no misy an'izany zavatra zany. Zao ny ampaherezako anao. Ny zavatra misy aloha dia tsy mitombona mihitsy ny filazan'ny pasteur sy ny mpiangona hoe bandy ianao ka zany koa ve dia atao. Io dia karazana consolation, maigre consolation, ohatran'ny hoe terena fotsiny. Misy fiheverany diso ihany tsika hoe mieritreritra fa lehilahy ve dia tsy manana atao hoe sensibilité. Ny sensibilité masculine misy an'io daholo ny lehilahy fa na ny lehilahy zany ezahany afenina sy kobonina. Fa à un moment donné rehefa tsy azo afenina izy io dia ohatran'io mahazo anao ary tia ny zavatra anankiray. Matetika ny lehilahy rehefa tena resy amin'ny fitiavana dia hitanareo angamba any amin'ireny amin'ny vaovao mampalahelo talolo teo misy andihana lehilahy namono tena resaka fitiavana amin'izao fotoana izao. Donc tsy marina mihitsy le hoe rehefa bandy dia matatsoka iny vavan'ny olona tsy mbola voan'ilay izy na vavan'ny olona manfotiste fa tsy tena tia. Mety hoe za raha nisy an'ilay séparation dia mba afahany miredémarrer amin'ny fiainana amin'ny olon-kafa indray. Fa ny zavatra azoko lazaina anao tsy mahavaha olana satria ny olana efa tonga amin'ny fitenenana hoe on est sur les faits accomplis. Donc tsisy akosoka n'izay ratra anao zay. Fa ity ny zavatra tiako sokafana bebe koa ny fijerinao hoe mino aho fa na tsy lasa tany an-dafy aza ilay raha mahatovadinao io dia tsy tena tianao izy zany fa tôt ou tard dia se révéler ihany le vrai amour ou pas. Zany hoe misy tsy le tany an-dafy eto zany manaroatra hoe tsy le fandehanany tany an-dafy no nampisaraka anareo. Za mahalala mpivady maromaro tena hoe misara toerana fa vao maika aza tena matanjaka ny lien ary tena ohatran'ireny le hoe mpitsipa voamaly reny zareo nefa mpivady. Zany hoe vao maika zany le lien tena très très intense. Donc tsy marina mihitsy ny filazana hoe amour à distance dangereux le izy, dangereux ny amour à distance raha toa ka tsy bien fondé le amour. Oui, des moindres choses dia se révéler ilay tsy tena fitiavana. Tsy hoe niova ny fitiavana, tsy hoe nelefa ny fitiavana, fa ilay zavatra nisy, ilay circonstance nisy mirévéler an'ilay nature an'ilay fitiavana. Donc tsy tena fitiavana, nisy ohatran'ilay fitenina eto amin'ny pejy foana hoe ohatran'ny hoe olona anankiray zao hoe mpitolona izy dia nahazo seza eo amin'ny fitondrana na amina politika na orinasa. Dia rehefa lasa ngiatremy izy na ngiandrina dia ozony hoe niova ranona fa nanam-bola be. Tsy atompoko, tsy niova ranona fa novainy vola fa ny vola na ny posta na ny voninahitra zay nananany no mirévéler an'ilay tena maizy azy fa nikoboniny tao foana. Dia il a suffi ohatran'ny hoe nisy zavatra niova dia nipotra le tena izy fa tsy hoe niova izy. Zay zany izy. Dia ohatray koa en amour. Le vrai amour ao anatina épreuve, anisan'ny épreuve dia amour à distance nareo, fa misy koa ny sasany ao anatina aretiny hoe miandry fotsiny izy hoe marary ny anankiray dia rehefa tena marary dia hoe ararotiny dia tsy vitako tsony za vizaka be mitsabo anao ny vola lany fotsiny fausse excuse iny fa ny fiarahamonina iny valable.
hoe kosa izy hoe de hitsabo foana mandra-pahafatana fa mba aloha kosa izy mba hanao ny fiainany fiarahamonina ne mijustifie an'izany fa ny tena marina efa ao anatin'le hoe rovina ny pitsiketo fa tsy mahita occasion izy ary menatra izy hiala degan'leo zao fitenitsika tanora zay dia mitady book émissaire izy hoe io misy porte de sortie marary mafy izy zao izy tsy mahavitin'iny izy misy resaka koa tetadinareo tamin'ny freestyle hoe tsy mahita firaisana ranofo izy dia hoe kaza tsy maintsy manao satria za mba lehilahy ihany na koa le vehivavy koa hoe fausse excuse daholo reny hoe tsy salamy tsy mahavita firaisany tsy miasy amora distance accident famosaviny tout ce que vous voulez ho ana ho an'ny olona qui vivent vraiment l'amour ces choses là vao maiky renforcer zavatra satria misy dimension na amour zay tsy eritreretintsika hoe plus intense que l'amour physique ve na l'amour non tsy ataontsika tsy tiako manasaratsara l'amour classique fizikatsika azy donc ho ana zany ny épreuve mirévéler ny vraie nature atsika fa tsy hoe ny épreuve no nampiovatsika zay le izy donc zany ampaherezako anao rahalahy satria zanao hoe tsy zakako le izy de za hoe c'est un mal pour un bien zay ngamba nylazantsika azy oui ça fait mal ary tu dois faire ton deuil zany hoe tsy maintsy mila fotoana ely ianao tiany an conseil omeko anao dieny zao aza maika ny hitady takopery aloha satria vohitsaka ny fierté anao akoatra n'le anao vohitsakitsaka ara-pitiavana de vohitsaka koa ny virilité anao hoe eny comme le fomba fitantaranao teo zao za tsy mbola nahitany tsara fantatrareo pieno eto vao maheno ny problème anareo rehetra fa tsy manam-potoana moa hamaky le izy fa ato amin'ny andrato-dolo izy de eo mpianona n'lay fitarainanao de akoatra n'lay ianao vohitsaka les déceptions fa le tena henoko marary bebe kokoa ao anatin'le description anao le olana de hoe za niaritra ny mafy de tena namono tena nefany zao ve ny valiny zay le izy teo miverimberina zany hoe akoatra n'lay anao voafitaka dia le hoe le fierté anao masculine na vohitsakitsaka le virilité anao zany voahososy en plus ny infidélité an'le ramatoa zany hoe double blessure ny mahazo anao infidélité sy traumatisme na virilité de reo no mahatonga anao tady amony tena de inona ny solution tsika rehefa manoloana an'ireo solution amin'ny resaka fidélité satria mitady affection tsika hoe ahoana reny nanampitoniko an'zany za ty nefa vohitsakitsaka zany andeha hitady olona tsy hoe solona raha solona mantsy mbola hafa ihany raha hoe tena tianao moa izy ko maninona fa hitady takopery ianao juste pour atténuer la douleur sy mahafaka azy iny ary mety amin'ny eritreretra koa rany hoe za koa raha mavita mazaka sipa mipetraka any andafo mety hiteny an'izay koa ianao satria mety hisy hiteny aminao elane bandy afaka mitady sipa any andafo koa mety misy tokoa tena tianao vehivavy any andafo tsy any ny olana fa raha ohatra ka imagine nge mo zany hoe bon za mavita manaraka le tenyle olona teo zany hoe mila bandy ianao de mireagir ok andeha hitady vehivavy koa any andafo zanao satria za tsy atao an'izany ahita ianao ary fahalalako anao vous êtes quelqu'un de bien donc c'est pas difficile nahitanao an'izany fa izao ny problème sendran'le vehivavy tena tianao ary ianao de mipetraka any andafy fa madika anao zany ny rôle izy tena tianao fa ianao manao fitaovana azy mba hamindrina an'le kiala teo aloha fotsiny hoe tanao fa za koa mahazaka milaino ianao na mahaino ianao na mitovitovy aminao fa tsy ianao rery akory ny vehivavy mety tafavoakanao ny vengeance-nao mety tafavoakanao ny contre-attaque-nao fa instrumentalisenao le zanak'olona izay tena tianao de imaginenao hoe vita am'izay zany le vengeance hoe afakoa afaka ny ratrako de miteny an'le vehivavy am'izay bon ianao ane tsy tena tiako fa mialatsiny fa nataoko toatra fotsiny amelezako an'le sipako teo aloha hanimba an'le vehivavy anankiray koa ianao zany zay tsisy dira ianao anatin'le histoire donc tena fait très attention fa fandrika mety azo anao io zavatra io satria ny olona mihitsy ny mety hanolo-kevitra anao an'izay andana le ty fahaseho azy fa lahy mavita donc zany aza miditra am'izay solution facile zany raccourci fa saingy haniva zavatra be dehibe ho anao sy ny an'le vehivavy zay mety ho tianao koa ny solution anankiray koa zay tadiavinao am'le virilité pardon ho zany hoe vohitsakitsaka ny pardon savady vohitsakitsaka le virilité masculine anao tam'le hoe miaritra ny mafy aho nefany
natao loatra ny CRPR rehefa avy eo dia mety zavatra hitranga aminao rapitso azakitso voatery rapitso fa aneorina ahita vehivavy anankiray indray ianao zay mety ho tianao ihany donc hoe mety ho ihany dia mbola manana haine ianao envers toutes les femmes zavatra pitranga zany nataon'ny olona anankiray dia lasa miteraka haine ho an'ny vehivavy rehetra zay tsisy idirany dia ozy anao hoe ho ataoko mahalala lehilahy zany vehivavy zany dia hanao vengeance ianao zany envers toutes les femmes satria traumatisé tamin'le teo ianao na mety tsy hanao vengeance envers toutes les femmes ianao fa mety ohatra sanatrian'izany minao fa tsy kahanao fa manaroatra moa ty matoa ataontsika eto ary malefanao dia tsy mamany olo anao fotsiny fa misy olo mitovitovoka aminao dia omena sopapa mialoha mety ataontsika hoe tsy hanao vengeance ny olona be deabe anao fa le vehivavy zay vadinao rapitso raha fakapitso ho apriatinao mety ozanao hoe mety ataontsika hoe imaginenao ty scénario mety eto vao iminena sendrana vehivavy anankiray tena tianao ianao fa mbola mpianatra amray izy sararazanao zay dia ozanao hoe non za tsy hanohana anao tsony amin'ny fianarana fa efa navoa io scénario mety hitranga zany tsika tsy mahalala ny fiaina l'humour de Dieu zany vazaha zay ndraindray le fiainana lakalaka dia mety hiteny aminao zany le vehivavy hoe chérie zany 6e année en médecine ohatra supposons une année sisa dia vita fianarako en médecine fa no tsika nifakahita ny vady dia najaniko anao satria hoe karakara tokantrano sisa dia ray taona ve sisa chérie tsy mba vitaina mba hampio afa sahirana logika be ny fangatana fa ianao tonga dia mifo le ratranao hoe ty indray fa misy anankiray anao ohatran'le teo aloha erreur anao amin'izay fotoan'izay tsy hanoana azy satria ianao naratra an'le teo aloha donc zanao hamaly faty any riramatory atao amin'ity vehivavy anankiray zay tsisy idiran'ity ny heliko ny ray tsy heliko ny raiko donc manaroatra miteny eto hoe mbola maratra ianao zao dia mety mbola tsy vonany andray an'izay fa raiso ihany ty zavatra ty za raha miangavana hoe télécharge eo ty vidéo androany ty dia rehefa milamina ny fonao dia iverenao enona raha misy namany eto mety malala le tantara dia mba hampio izy télécharge eo ty vidéo ty androany le anao mety mbola tsy réceptif mihitsy satria zany hoe za rangaza maratra ary ny olona rehefa maratra tsy te hiena c'est logique c'est normal tsy any médecine anao am'izany fa tsy afaka ny amerina ny titsony kosa rehefa aneorina hoe afaka roa taona anao mba mikatokatona le fery sujet hafa indray ny resantsika amin'izay fa télécharge eo ty vidéo ty dia tehirizo dia ivereno enona rahatry zay dia mba eno tsara le zavatra lazaiko ato mba tsy isin'ilay fery fanampany vaovao indray ho anao zay ny azoko hanampiana anao fa ny hoe ny hamerenana n'le vehivavy iny efa lasiny ary je te dis pas même mety hitranga rapitso ny fiainana boribory ny tany mety tafavoaka ianao amin'ny ara-pivelomana tsy maintsy hoeno le anankiray fa nisy kaotrany teto freestyle dia misy manjo azy any dia reny hoe ohatrany tafany le bandy le niaraka tamindre tamin'ny voalohany bon le reny zao ohatra lasa ministre lasa je sais pas fiainana tsy hay hoa lasa directeur n'entreprise lasa nahitahita business dia tafavoaka fa tena tsy hamenatra azy ny hiveriny eo aminao ka hitena hoe hitanao tamin'ireny mantsy fa zao patati patata dia za tena tsy hoe kory za manao valifaty non c'est pas ça za dia nanao hoe ne fais pas confiance satria miazy tsy fitiavana mitondra ny zavatra fa intérêt donc aleo misy iny mararo aly izy za tsy justifie fa c'est un mal pour un bien mipotra le tena izy dia mafy be aminao miréaliser les vérités ary eo foana problème les réalités sy le imagination misy décalage dia rehefa mifanena am'izay reo dia tsy zaka le izy tena je comprends parfaitement zay ngamba ny azoko hanampiananao azoko hamalina ny fanontaniana iny tsy ho anao rery fa ho an'ny olona zay mety mitovotovoka aminao antanina manaraka salamina mivady misy aranty natao anareo hoe fitiavan'i Jesosy dia ampy tsy mahavery ihany satria ahoana moa ny halalan'ny olona ny fitiavan'i Jesosy raha tsy mibebaka izy donc tsy tokony misy anvelona velo ny mampibebaka azy zay vao mizaka ny fitiavan'i Jesosy tsy tokony atao batisa koa ve aloha dia mibebaka vao
ve vao aloha vao manantona an' Jesosy afa araka ny voasoratra hoe izay mino sy atao batisa ihany no vonjena sy azo amin'ny fanjakana lanitra. Somary very kely atomboka amin'ilay hoe fitiavana dia ampy. Azonareo hazavaina misimisy kokoa ve mankasitraka. Izy amin'ny taloha ny atody sa ny akoho dia foana hoe ilay vazivazy foana rehefa mizahotra ohatran'ny tony. Dia sahirana be tsika mamaly ny atody sa ny akoho, ny atody sa ny akoho. Dia ataontsika aloha ovako ilay izy moramora kokoa. Izy ny mandeha mialoha ny omby sany sarety. Mety tsara tarehy be ilay sarety mahazaka entana be fa tsy afaka atao ininona io raha tsy misy omby mitarika azy. Valiteny amaliko anao dia izao hoe inona ny mampibebaka? Ny fibebahana ve no mahatonga ny olona ho tia an'i Jesosy sa ny fitiavan'i Jesosy azy no nampibebaka azy? Ataoko fa évident be zany. Ny fibebahany ve nahatonga azy ho tia an'i Jesosy sa ny fitiavan'i Jesosy azy no mahatonga azy hibebaka? Dia tadidio tsara ty efa nisy fampianarana lava be nataoko ny momba fibebahana. Problema moa ny Facebook tsy mitahiry rehefa mety efa very angamba zay fa tsy haiko manontany any Antonia raha eo Antonia hoe mbola any amin'ny podcast talo efa taloha ilay izy tsy haiko Antonia efa teo tamin'izany na tsy efa ela ty fampianarana ty fa nisy namana namoaka an'izy iny tamina DVD momba an'izy iny anatin'izy DVD zay nisy ny fampianarana taloha be satria ny pejy ty aoko ho fantatrareo voasambany manaraka ny pejy nandray masina sasany hoe io le pasteur Erzela manao politika dia ohatrany hoe vao satria nareo tamin'ny alalan'ny politika na alalan'le pejy fa zahay efa nanao pejy teto foana zahay efa taona maro fampianarana dia efa folo taona dia efa folo taona hoe folo taona fa tsy ohatran'ny mety influenceur vao zao mipoitra reto parenthèse kely iny dia hoe tao anatin'le fampianarana raha tsorina dia hoe ny fitiavan'i Jesosy no mahababo ny foko ka mahatonga hibebaka ary rehefa mibebaka aho zay aho vao manana fo hahaity azy. Averiko iny raha iny. Ny fitiavan'i Jesosy no manorotoro ny foko tahaka n'ilay kapiteny Romana teo tongotry ny azo fijan'ny Jesosy. Resy izy zay le hoe tonga saizy voakasiky ilay fitiavan'Andriamanitra, babo ny fitiavan'Andriamanitra. Dia rehefa babo ny fitiavan'Andriamanitra izy dia miaiky iny fibebahana, miaiky izy publiquement. Donc zany le fitiavana mandeha mialoha zay vao ny fibebahana tompoko fa tsy ny fibebahana mihitsy miteraka fitiavana. Dia aveo izy rehefa tia amin'izay, rehefa mahatsiaro tiana ka mibebaka, dia zay izy vao asaina, zay izy vao mahay, fa tsy hoe asaina, zay izy vao mahay mitia an' Jesosy. Ny olona matsy matetika miteny hoe mila mahay mitia an' Jesosy aloha, dia zay vao mibebaka, tonga dia zavatra tonga dia mifamadika daholo zany le filaharana. Dia eo indrindra zany no nidiran'ny resaka hoe batisa zafady zay mino sy atao batisa le sy zay nazavaiko tao anatin'ny fampianarana tsy hoe conséquence fa zavatra anankiroa mino sy atao batisa fa tsy hoe mino aloha vao le famadiantsika le sy ho vao mihitsy no mahatonga an'ilay fifanjevona. Efa nazavaiko koa zay tany amin'ny resaka batisa tsy hanao eto ny freestyle tsy hanaovana fampianarana katesetika fa any amin'ny katesisma no ivereny kely zay ka tsy haiko raha misy namana zay mpanaraka ny na tsy voatery Antonia fa misy aminareo efa tranainy be raha mbola misy manana ny archive ireny fampianarana ireny dia mba omeo eo ny roy na ny roy YouTube zany na Spotify dia anampy bebe kokoa an'ilay namana tamin'ny fanontaniana zay namana. Ya atao amin'ny commentaire raha bonjour pasteur Amvady fanaraka amin'ny fivavahana ve ny fanaovana auto-suggestion sa tsy azo atao ohatra hoe ilay alohan'ny atoko miteny hoe faly za courageuse za mahay za sy ny sisa mba ho an'ny subconscient mankasitraka atoko. Tsy hoe fahotana hoe dia tena bedin'Andriamanitra manahoana fa ça sert à rien ratsiny amin'ny teny an'izany. Mampaheritena moa ilay filazana zany auto-consolation ne zany hoe mafy ianao dia problème misy déni de la réalité ao ambadika eo. Ohatra zao hoe sahala amin'ilay zalahy teo zao vao hitsakitsaka izy vao dony izy maratra ny fony amin'ny lafiny resaka fitiavana. Dia ry pasteur sy ilay namany mpiara-mivavaka mampanao auto-suggestion pandelahy c'est la veditsy dia iny tokoa na sakobany tokoa nefa ao anatinao rava dia maninona anao lasa schizophrène zany hoe eo mason'olona anao zany tena samafy be ohatra hoe manana karapasy enjana be fa à l'intérieur tu es détruit donc
na merina niny fahafompolo aloha natoraly ianao lasa mamita tena ianao mandainga ny tenanao de iny nefa problème ilay mensonge tu te mens à toi-même ozy mivazaha ça sert est-ce que ça sert à quelque chose ave lasa manimba anao le izy ho anahy zany tsy mamenatra mihitsy ny mibaradaka anaty an'Andriamanitra rehefa kivy za tompoko de manao an'izany za rehefa tena kivy de mavita mivazavaza mihitsy mivavaka hoe tena reraka Jesosy tsy azoko tsony Jesosy fa maninona Jesosy zay ohatra ny joba vakio tsara tantarany joba ijoba teren'le namany tena hoe tais-toi et écoute-nous zay ohatsika zay nanaraka lay catéchisme d'adulte tamin'ny herinandro iny tamin'ny herin'ny tandroany le momba ny Elifaza le l'avocat de Dieu l'avocat du diable vereny kely fa efa mbola iny raha tsy diso de zao tena mazava be ny tenin'ny Elifaza hoe manginy ianao matsy ny joba zany hoe joba zany le mideliran'le problème tereny zala fotsiny zao manginy ianao fa eno zahay ary ny zavatra lazainy no marina be dia be ny kristianina manao an'izany rehefa mandalo ady sady hoe aza mitomanina ny fahatany zany inona ary ty fa ianao ve tsy mpivavaky fa maninona nareo no manao an'izany ohatra manoatra jetlisy aza mitomany mamoy fo zany non i Davida tena tsikasikasina amin'ny tany tamin'le zanany marary mafofaty niosombovoka niosona lavelona nanao akanjo malailay mikiariny lambany Davida le manao salamo hoe misaoran'i Jehovah ny fanahiko ary aza misy adomonao fitahiny rehetra zay manavitra ny anao tsidina any an-davaka oui ce grand David le nanoratra salamo manao hoe Jehovah ny mpiandry ahy tsy hananjava mahora mampandry amin'ny ay maitso izy i Davida no mitsikasikasina amin'ny tany niosona lavelona mandona ny zanany maty marary mafy plutôt. Est-ce que ça fait de David un faible? Non, David, il est humain. Donc, aza mieritreritra tenanareo Superman. Fa tsy hoe kristiana ianao de lasa Superman, de lasa tsy misy émotion, tsy sympathie. Dieu t'aime tel que tu es, amahinao ianao mihitsy, ny limitinao, tsika rehetrarehetra samy manana limite daholo, tsika rehetrarehetra samy manana atao hoe plafond de verre tsika. Ny plafond de verre, c'est pas une faiblesse, c'est une identité. Donc, raha ny identité anao ve ny reniévanao, de metraka non, zato zany fa za mafy be. Non, hoe mafy ianao fa ny mafinao misy fetrany. Misy fetrany. De ny tsy fanekenao zay mamita tena. Zany natao hoe se mentir à soi-même. Donc, ça sert à quoi nanaovana le autosuggestion raha am'izay exemple nateny aminao zay? Ça nous fait plus de mal que de bien. Voilà. Ie mankasitraka viavy gasy misaotra betsaka Antonie am'le roan'le anona Elifazy fa ina moa le teo aloha le resaka fibebahana le resaka fibebahana sindra mba hitan'ny Antonie zafady indrindra merci amin'ny fiara-miasa fanontaniana manaraka tamin'ny an'izay indray salama pasteur Mivady za tompoko mpanao film vetaveta tany amin'ny taona roa arivo ny fona raha ataoko direct be le izy teto Madagasikara moa zany dia tsy dia malaza fa rehefa mivarotra CD tamin'izany dia ilay mananto olona par silence fa na zany aza nisy ihany nahalala misy cousin tonton sy ny sisa taona iray no nanaovako an'io azy io dia tena tombé amoureuse tamina olona iray za tsy nanafina aza marina ary tena olona mivavaka ilay vadiko namela sina mahafahalasako izy ary tena mamy ny tokantranonay tsisy olana sy aloko momba ny lasako za mihitsy na kely ary teraka menada zahay narary mafy nefa mivadiko tamin'ny 2025 dia maty izy fa tena iray nefa zahay mivady tamin'ny lafiny rehetra ary izy ny olona tokana ny comprendre tsy mba nanana jugement tamiko zany dia ho amin'ny fiainako ary izy ny tena nahatsapako izany fitiavan'Andriamanitra zany tsy nananako fahatokisana hoe ay za tiany Jesosy nahadala aza taloha mampalahelo ankehitriny nefa tompoko dia ny fianakaviako no mampahalala ny zanako ny lasako efa 20 taona sy 20 taona ny zanako mianatra zareo lasa manao fijery dégoûté amiko zareo rehefa nalala marina ary tena nankahalahy niala ny trano dia nakana amin'ny rahavaviko no mipetraka ny avambadiko no mankahirana fa ny ray aman-dreniko ny ray tapo amiko na ny havana aza nandao ahy tsy manondro molotra avokoa eny tsy maninona saingy ireto zanako izay menaky ny aiko izay nandaniako ny aiko rehetra miaiko ny fitiavako rehetra sy ny farafahaizako no nandao anahy ankehitriny marary ny foko pasteur Mivady miangavy tompoko iny anao atao mba hitiavany zanako tsy hiverenana izy ireo atao tranoko indray tena marary tena tsy zakako ilay izy fa tena te hamono teny za hoe inona tsony moa zany no antoko-psikita tany raha ny menaky ny aiko aza mandao ahy
makasitraka tompoko. Marina zany azoko loatra ny fahorinao. Io malahelo aho milaza aminao fa la méchanceté tsy voatery ny olona nivelany ankohonanao ny olona ratsy fanahy. Ary ny fidonan'ny faratsiam-panahy mafimafy kokoa raha miainga avy amin'ny olona akaiky anao ao anatin'ny cercle-nao noho ny olona avy any ivelany. Tena zany marina zay no mahatonga lezy marary. Indrindra moa ny hoe miainga avy amin'ny zanakao. Fa ny marina fijeriko azy nya zany ny toroko hevitra aminao hoe fantatro fa reny ianao ary ny reny tsy akala ny zanany mandrakizay. Mety manadiny ihany ny zanaka fa ny ray aman-dreny tsy manadiny zanaka. Ce qui est, pardon, est vrai et mila amafisiko hoe aza raisinam-po mety andefa teny marary mihitsy le zanakao manoloana an'ilay situation zay iainan'ilay zanakao amin'izao ora sy fotoana itenenantsika zao. Zao ny any ny conseilko, mila fotoana lava io. Aza maika ianao, ne soyez pas anao zany impatiente. Mila fotoana lava ianao long ahoana filazana zany hoe ohatran'Andriamanitra ny manana patience. De le patience anefany ao anatin'ilay izy mety le patience ao anatin'ilay izy ilana fitiavana be dia be. Ka izao ny zanakao ao anatin'ny situation io hijery ny réactionnao. Ka rehefa hitany ianao fa tsy niova ny fihetsika amin'ilay zanakao, tsy niova ny fitiavanao an'ilay zanakao, dia ils vont faire la différence entre ny fihetsiky ny fiarahamonina sy ny fianakavianao momba taminao sy ny fihetsikao manoloana azy ireo. Dikan'izay zany ny aza ny conseil de fantatro fa mafy be izy. Ny conseil zay omeko anao zany dia zao hoe rehefa tonga ny fotoana anniversaire ny zanakao na misy fety ny zanakao amin'ny resaka fianarana na ina dia manaova foana zavatra. Na dia fantatra aza fa tsy handray izy, na dia fantatra aza fa hisivana ny fianakavianao, marikeo foana ilay point satria ianao reny. Zay zany. Mety hiteny anao ka nariny nalaina an'ilay izy pasteur dia natsipiny. Tsy maninona fa ireny dia vato fantsika ho aminy ka hatsiarovana. Satria tsy maintsy tadidio tsara ty tôt ou tard tsy maintsy manana an'ilay affection maternelle izy. Tsy voasolo io. Mety afaka mividy vola be dia be ny fianakaviana anampitambo na hividy azy mihitsy. Fa à un moment donné, cette recherche d'une mère, c'est un lien, les cordons ombilicaux, tena symbolique mihitsy iny. Hoe misy lien invisible eo aminareo mianaka. Dikan'izay zany aseho foana ny présencenao amin'ny fiainan'ilay zaza na inona zay fiteny fa mila patience. Malheureusement, tsy misy solution. Inona no ataoko izy anao mba hitiavany zanakao? Non, tandremo koa ty, on n'achète pas l'amour de ses enfants. On n'achète pas l'amour de ses enfants. Mais ataovy fantatry le zanakao fa tia azy ianao, ninona ataony zareo aminao. Ataony zareo aminao. Fa aza alaim-panahy hoe eny eo le manampy an'ilay cadeau, fa le cadeau normal. Fa le hoe vidiana zany, vidiana le zaza amin'ny alalana vola na amin'ny alalana fanomezana, aza miditra amin'izay jeu zay satria iretsy apita retsy hampiasa an'izay. Hoe inona mampahory anareo eto, mbola hitady an'iny reninareo iny nefa nareo eto ne mino sakafo amin'ny tafy, omena vola mety tambatambazana misy anadinona anazy. Ny faharoa, za mitodika amintsika vahoaka malagasy, surtout tsika kristianina. Kristianina ny tena todihako hoe manina kaitsika manao deux poids deux mesures. Za tsy mijustifie mihitsy ny passé an'ilay ramatoa ty, mafy taminy io. Fa zao zavatra mahagaga. Jereo nareo surtout raha mety mianao ty ny fianakavian'ilay vehivavy, mety possible misy any fa tsy mipoitra eto nareo olona reo. Le lehilahy izay nanambady azy nahazaka azy. Dia ianareo ndray ve no ilitility iseho teny hoe aza zakaina ty renin'ity vehivavy ity. Raha misy olona amin'izao tokony tsy te hikasika sy te hirika vo, dia le rangahy nefa le rangahy tena tellement il aime dia jereo maty ihany moa izy noho ny fiainana.
donc zany a mahavariana antsika hoe raha ohatra ka tena lafiny hoe fitondran-tena tokoa sy hoe ena maso fijeriko an'izy io fa tsy zay hoe tsy te hikambana hiaraka amin'ny olona ratsy malaza ratsy fa ianareo tsara fa tsara noho izy moa nareo mampatsiaro le vehivavy zay nilazaina fa tratra ny jangajanga olo tanana dia le natsipy teo tongotry Jesosy. Isika zany a manao 2 poids 2 mesures satria natsika ny faratsitsika tsy hita maso mivandravandra dia mieritreritra atsika fa on est mieux que les autres. Raha vao isika zany tonga ao anatina atao hoe comparaison dia olona marary sika zay ary ny fitiavana tompoko dia manarona fahotana maro. Zay tadidio zay ny fitiavana manarona fahotana maro. Jereo nareo fotsiny ohatra ny amin'ny Paoly apôstôly. Paoly apôstôly feno rano-tana ny fanamono olona be namono kristianina be dehibe izy nefa dia izy no hoe fanaka voafidy hitondrana ny anarako any amin'ny jentilisa. Nilay fitiavan'i Jesosy azy nanarona nilay dégâts nataony. Donc zany a raha tena marina vous avez un problème d'amour fa tsy le raha matony problème. Ary mialatsika tena ty hoe mipotra ho azy ny ara-tsim-panahy nareo dia ataonareo fitaovana ilay soi-disant tsy fatateran'ilay vehivavy mba ahafahanareo mampiseho ny faratsim-panahinareo mihitsy. Dia fanontaniako faharoa, inona no mahafatra anareo ve ho anareo le fianakaviana izay nampisaraka an'ilay zanany amin'ilay reniny noho ny tantarany, inona niteraka inona eo amin'ilay zazany hoe tsy fahalalany amin'iny zavatra iny, inona ny tombotsoany zany ny fahalalany amin'iny, pardon, tokony rupture. Nareo zao afaly fa hoe niala tamin'ilay zaza fa tsy fantatrareo hoe very tapaka tadipotra amin'ny reniny le zaza. Izay tsy azonareo soloana mihitsy na dia tia be azy ara ny bebeny na dia tia be azy ara ny zanany na dia tia be azy ny tantinany, tsy mahasolo azy naoviana. Donc vous êtes encore en train de creuser une fossée, zany hoe mbola asianareo lavaka fanampiny ray, zany hoe le zaza zany efa voadona, le zaza zany efa naratra, mbola asianareo ratra fandoany zay verinareo fa maivana dia ny fampisarana azy amin'ny reniny fa tsy maintsy créer problème fanampiny iny. Donc dans tous les cas zany a tsy manampy mihitsy le zaza nareo fa ny ego anareo zao a no mahazo tombony miavonavona hoe enfin dia afaponareo satria tanteraka n'ilay plan machiavélique anareo. Tsy fitiavana mihitsy zany, tsy fitiavana le zaza mihitsy zany. Raha ohatra ka zay ny excuse nareo hoe mila arovana amin'iny, raha ohatra ndraika hoe le zaza mialatsiny, raha ohatra ndraika ka lay reny mbola manohy ny zavatra tsy mety atao, oui, il faut protéger l'enfant satria misy an'le lalàna hoe protection de l'enfant. Fa izy efa tsy amin'izany intsony ary anenena miara le izy. Dia inona ny mbola hampititsika mihitsy ny mamongatra ny ratran'ny olona ny lasa. Titsika misy karazan'ny olona zany mahita fafinaretana amin'io. C'est une maladie psychologique, psychiatrique. C'est des psychopathes qui font ça. Oui, on va jouer lalaovina le fery, sokirina le fery. Dia inona ny tombotsoa amin'izao? Kao fahafatesana. Dia mieritreritra nareo fa vous avez fait votre rôle et votre devoir. Vous jouez le jeu du diable, l'accusateur, le diviseur. Vous avez divisé la famille. Tsy me rendre service mihitsy anareo. Donc désolé fa tena melohiko avy zato eny no le acte ratsy nataon'le ramatoa zao ataonareo zao fa tsy mamaolana mihitsy ary tsy miprotéger an'le zaza fa vao mainka ary mampiditra azy anaty lavaka noho ny hoe tsisy repère intsony izy sady efa tsy ao ny dadiny. Et oui, no mbola tsy sonareo aminy koa ny reniny. Inona ny dégâts zay ny amin'le zaza io? À vous de répondre. Fanontaniana manaraka. Salamina mivady. Vehivavy 30 taona manambady. 10 taona no mivadiana fa tena mangatsiaka ny vadiko. Izy ankoatrana no miteny je t'aime fa vao niaraka izahay dia tsy hihinana ho azany intsony izy mandraka androany. Mivady izahay fa tena hoe mangatsiaka sy mandeha ila ny tokantranonay. Na ny karamany aza tsy hitako hatramin'izay ka hatramin'izao fa tsy miady aminy miteraka iray izahay dia ny zanany no lalaovany indraindray fa izaho tena ohatran'ny hoe olona tsy fantan'izany. Tsy mba misy resaka fa rehefa te hividy fiara na te hanao trano dia izaho daholo no mideside
ny rehetra fa izy mamantambonina fotsiny. Zany nefa tena tsy be amin'ny vadiko. Tena ny trano madio sy milamina tsara. Za tena tsy miova. Ohatran'ny nahitany anatin'ny voalohany ihany fa tsy hoe lasa tsy makarakara vatana akory. Za miasa tsara, za tena mikarakara azy, manambitamby azy, manasa anazy raha isaky ny mody izy alohan'ny hatory. Manome cadeau surprise kely anazy foana indraindray. Fa tena tsy hita an'izany rehetrarehetra izany fa tena manao vavy izy mamono. Indray raha nentina ato an-trano ny sipany dia mody lazainy fa namany nefa tratrako manao zareo. Efa betsaka izany nisy tato fa nandefitra foana za satria tena tiako ny vadiko. Namela azy foana koa za. Tena mandohalika eo alohany za mba hijereny anahy, mba hitiavany ahy. Fa tsy ahita olona tia azo ohatranahy izy. Fa tena tsy mijery anahy izy. Atoy tompoko fa tsy te hisaraka za. Inona no atao mba hitiavany vadiko ahy? Sy tsy hikasihany tanana azy, tsy hitondran'ny vehivavy intsony ato an-tranonay satria tena tsy zakako ilay izy. Inona no atao mba tsy hitenenany intsony hoe hisaraka izany satria tamin'ny mbola tsy ampy 6 mois akory aza no nivadianay dia miteny foana izy hoe ndao hisaraka fa diso-kady izany hanambady anao ary averiny amiko foana izany teny izany. Nisy fotoana izy miala an-trano 5 mois dia miverina justa mijery ny zanany dia maka akanjo dia lasa indray dia rehefa mijanona ato an-trano izy dia mitondra namana. Tena tompoko fa tiako ny vadiko ary tsy te hisaraka za. Sady menatra ny fianakaviany izany no mahatahotra afo be amin'ilay misaratsaraka ity. Efa mivavaka ho azy foana fa ny ataony ihany nataony. Manao fifadikanina foana za hiverenany fa tena tsy mety. Apio tompoko mba mety ho hevitra, mba ho tia sy hanaja ny vadiko makasitraka. Zay tompoko sy Cupidon. Cupidon tanareo ilay amin'ny film sy dessin animé ilay mandefa flèche dia mahatonga ny olona anankiroa hifankatia. Vazivazy raha an-dalana fa ny fivavahana tsy natao hampikambana olona anankiroa tsy vonona ny hifankatia. Andriamanitra tsy manery ny olona hitia olona zany. Na hifady ihany ianao mialatsiny amin'ny tenanao zany ranabavy. Tsy hoe tsy niheno Andriamanitra. Nisy fampianarana efa nataoko teto amin'ny pejy, tsy fantatro anao raha fampanaraka ny pejy na tsy. Hoe ny zavatra rehetra ho iaho na sazany io. Ny zavatra rehetra ho iaho dia azon'Andriamanitra atao daholo. Zavatra ray ihany tsy hidiran'Andriamanitra dia ny manery ny olona hitia azy ohatra sy manery ny olona hitia ny hafa. Amin'ny resaka fitiavana mpivady zany resako eto. Tsy miditra amin'izay Andriamanitra satria ataony ahoana moa manery olona, le olona tsy tia nefa tereny ho tian'le olona. Tsy afaka manao an'izany ianao. Na hivavaka tsisy torohevitra omeko anao eto fa ny ataoko eto zany dia tia. Sokafo no masonao madama. Fa tsy tianao mihitsy olona io dès le départ. Tsy hoe neniova izy fa mety nisy kajikajy tsy fantatro na mety hoe nisaka ena maso amin'ny olona dia hoe amin'izao maso ny olona dia hoe efa nanambady dia sasany ara mbola en plein cérémonie iny mbola manao ny ataony. Zany hoe tena tsy marary zao teniko zao fa tena mihaino an'ilay zavatra lazainao il y avait rien du tout entre vous. À sens unique ilay izy. Zany hoe ianao rery no nanana sentiment taminy fa izy tsy nananao fa nampiasaina anao mba azahoany taranaka. Misy ane zany na avy aty amin'ny vehivavy na aty amin'ny lalahy misy olo ohatry zany dia tsisy raha ray izy aza zany efa mibaboka. Tsy haiko aloha inona intsony mbola antenainao hoe misy olona miteny hoe diso-kajy aho. Tsy hoe diso-kajy fa tamin'ny voalohany mihitsy nefa zay ny kajiny. Fa zay izy vao mitsotra aminao. Donc ny ataony amin'izao io manao politique d'usure. Zany hoe ataony mihitsy zay aleo anao farany anao manipy gant dia zany hoe za andeha. Izy matsy matikambo. Io koa tonga amin'ilay tsika malagasy hoe rehefa mandeha ilay olona dia hoe zay olona nandao an'ilay tokantrano no heverina fa diso. Beka izy nandeha fa tsy za. Ary misy kazy an'izay koa aminazy eo angambany. Hoe raha ohatra izy zany hanao procédure de divorce amin'izao ka hoe izy mandeha dia matahotra izy au niveau de justice hoe nanao abandon de famille. Dia tsy te ahita an'izay izy dia hoe ataoko afo be ny atao trano ato dia amin'izay mialy io farany dia justice. Izy matsy olona mandeha amina image ivelany dia amin'izay zany izy mahazo rariny amin'ny olona hoe ka le raha mataony nandeha dia menareo tsiny ve raha anao ny fiainako. Azonao. Donc zany zay izy dia nefa ny problème ianao zao piégé dans le sens hoe hijanona eo satria ianao matahotra ho any amin'ny afo be satria misaraka.
misy zavatra tsy mety le fampianaranao hoe ianao zay fa victime ary tsy tianao izy de hoe raha vao misaraka aminy ianao de ho any amin'ny afo be isaraka amin'ny olona tsy tianao. Misy lôjika ve zany madam? Raha ohatra indray anao se tena olona fo amory aminao le ranga de tena nampiriatinao za tsy mitena ho any amin'ny afo be anao raha misaraka aminy fa diso anao anatrehan'Andriamanitra am'izay fotoan'izay fa ianao efa vonray ve no mitena ho any amin'ny afo be raha ny marina tsy hoe andeha andao azy ianao tsy hoe andeha hiala aminy fa efa niala aminao le izy le hoe tsy haiko rehefa ao ambany tafitrano de hoe mbola miaraka eo koa tsy be deaibe ny mpivady ohatr' zany ny atsara velatsy fotsiny hoe zanaka sisa ny iraisana ray vilany ray sakafo fa tsisy nininona tsisy fitiavana fa tena masony olona sisa nitambarana be deaibe zany ka za tsy teny aminao hoe mela oatra aminareo na misarahanao fa amina efa mazava zany hoe tsisy ninona ka sao hiteraka hareti-po anao hoe hiaritra eo fa izy tsy raharahanao mihitsy ka na andeha hitety pasy mety tsoafapo zao anao amity freestyle ty hoe tsy navaha olana ergiany ka le tsy resaka olana vahana fa misy ny atao hoe réalité de aza manao déni de la réalité ny sainao tsy manaiky nefa le réalité efa zay afaka mitety pastera be deaibe anao hoe anao vavaka délivrance akenjana anao ampafolo-kare na anao fifadikanina anao anangana alitara anao asa fanompona be deaibe tsy hanovany fony zany satria ny fony hatramy voalohany no efa tsy tianao fa naseony anao ary izy fa ianao tsy manaiky any izy donc ataoko angamba fa any aminao ny baolina fa tsy any am'le rangahy hoe ivavaka tsika mba hatonga le rangahy iova hevitra tsy hoe tsy possible fa tsy manery olona itia anao zany Andriamanitra tsy afaka manao an'izany izy donc anjaranao se rendre à l'évidence hoe ina zany no ataonao zao hicondamné ny fiainanao ve ianao handonga ary ty zany mialatsiny madama fa hiteny erreur fatale ny mbola handongaleanao eo anatrehan'io rangahy io satria lasa micultiver an'le narcissisme ny anao hoe hitanareo fa za tena Andriamanitra fa miakohoka amiko misy le raha mataony efa zara rehefa mampinana maloto azy mampanota azy mihitsy ianao raha mbola manao an'izany miangavy anao tsy andohaliko eo anatrehany intsony zany fandohalehana fiforana zany ho an'ny olona tena hoe manao erreur de matsiaro ny andansaka iny de mifola ça c'est oui fa eto tsisy raison koa ny andohalehanao ianao hoe zany mieritreritra fa rehefa mandohalika ianao de iova ny fony il trouve du plaisir même mahita anao mandohalika eo hoe hitanareo fa tena zay tiako anaovana an'ity de mampanota azy ianao donc aza tao zany tena sarako ao anatin'le problème fa le resaka ara-panahy hoe mampanota ny olo io ianao raha vao manao an'izay fa asehoy tsara hoe dimy ianao dia raha ozy anao moa hoe za iaretako ny trefletra any ty paster fa za tsy matatiny ena masony olona safidinao zay fa raha za personnellement moa zany za tsy tena za mitoeranao fa raha fijeriko azy y a plus rien y a rien du tout depuis fa tsy hoe y a plus rien ho anahy tsy hitako mihitsy ny problema ny fisarahana ny alanao tao tsy misara-panambadiana anao fa efa misaraka nareo ny atao hoe misaraka ane de ny fo tsy mitambatra tso ny fonareo enao zany zao tena hoe za tsy te hisaraka efa misaraka nareo fa cohabitant miara-mipetraka ohatrany hoe anaty hôtely mialatsy tanao ny olona mipetraka amina hôtely tsisy mifankalala nareo fa ray hôtely any de client numéro 1 ry ambony client numéro 2 amin'ny efitra de client numéro 3 ry ambany midika ve zany fa olona iray reo no miara-miaina anaty trano anankiray fa tsy mifankalala de ohatr'izay efa étranger aminazy ianao fa efa ty le vehivavy hoentiny matoy izy mitondra le vehivavy ao an-trano io anaovany eo de fa izy ny tompo-trano fa ary ty ny zavatra anankiray ampitandremako anao mampanahy ahy fa tsy hoe mampitandrina rehefa tena tiany mafy tsy hoe tiany fa le zay vehivavy hoentiny miditra ny trano ao efa te haka ny toeranao ary efa izy moa zany tompony fa tsy hoe te haka mety sanatria zany raha sendran'ny olona mahavita ny éliminer anao physiquement amin'ny sakafo ianao nefa mbola tiako be izy ka zao izy de mety indray andro izy mody anao ao fanaovako sakafo tsara be anao de nefany de hoaiza ny tany reto zanakao reto raha sanatry ka tonga ary tsy amenatra ny olona manao an'izany sao de mba tsy tokony ho tia tena tsony ianao hoe ny anao mijerenao le hoe tiako izy de retaka fa le zanakao mila anao jusqu'à quand no azakanao an'io mety hiteraka retim-po anao ka raha tianao mitsahatra tapoka ny fonao maty anao hoaiza reto zazy reto
donc ny fitiavana tompoko dia mitsinjo ny hafa koa ny hafa eto dia ny zanakao tsy njovy ilay zanakao satria ato efa tsisy ininona intsony. Donc ho anahy aloha personnellement tsy mamenatra milaza anao zany hoe efa misaraka nareo fa tsy hoe vao matahotra anazy sao dia hisaraka. Efa naveriko eto foana eto manaroatra miteny hoe ny divorce tompoko tsy séparation. Ny divorce dia accompagnement juridique manoloana ny séparation. Zay ny atao hoe divorce terme juridique. Fa ny séparation no problématique fa tsy ny divorce. Donc raha tianao niaro ny zoany zanakao zay tombontsoany amin'ny maha olombelona azy dia eritrereto zay conseil zay fa aza vela am'izao fotsiny sinon hitatra hatrany amin'ny zanakao ny fahavoazana fa tsy hijanona eo aminao fotsiny ihany. Saotra tompo. Fanontaniana manaraka. Salama tompoko. Ahoana ka pasteur ny anabeazana ny tanora ankehitriny ho tena tia fireneny ka hijery lavitra fa tsy hijery ny tendrok'orony fotsiny ihany. Tanora ny tena ary malahelo satria fandoan'ny fitondrana ny fandehana dia potika na ny mina ompitiana sy natao fitaovana foana izay tanora. Ahoana ny fomba hitaizana ny tanora mba tena hijoro amin'ny foto-kevitra fa tsy hanao zavatra ho an'ny tombotsoa manokana na fitadiavam-bola na voninahitra fotsiny ihany sy tena hitsinjon'ny hafa sy ho avy ao aoriana satria tena malahelo ny tena mijery fanehoan-kevitra na hita amin'ny réseaux sociaux fotsiny azy fa izay ataon'ny tanora sasany lasa manompo-olona fa tsy manompo tanindrazana intsony nefa samy tanora Madagasikara nareo mpomba ny fitondrana izay mijoro nareo manohatra ny fitondrana izay mijoro ary tsy amin'izao fitondrana izao ihany fa hatramin'izay fitondrana mifandimby mihitsy. Ekena tsy vidy vinaran-kevitra fa ilay fampediana ny tanora sy ny tanora manaiky atao fitaovana tena mahonena. Sao dia mba manana solution pasteur ho an'ny tanora izay lazaina foana fa ho avy ny firenena. Ahoana nananganana tanora vonina sy vanina ho an'ny firenena olona manana etika makasitraka mety soso-kevitra tompoko. Oui, tsara be ilay fanontaniana zany zao fanontaniana tena tsy mbola nipetraka teto fa isorako lehibe anao na mendrika be zany fanontaniana zany. Voalohany indrindra ny ho anareo tanora ianareo mantsy olona passionné zay tsy hitovizanareo aminay olo-dehibe. Passionné nareo mandeha amin'ny fo mandeha amina zèle dia ny politicien zay ny mampalahelo ny politicien gafy surtout dia mahay manararoatra an'izay passion anareo zay hitan'le flamme dia le flamme anareo io nanaoviny manipuleny zay le izy tsy tralalantsika amin'ny resaka problème politique à Madagascar fa tsy natao an'izany ty fandarany ty fa rehefa hitanareo reny zay le manao live sy carte sur table any manazava fa lafiny caractéristique dia hoe tena hain'ny olona tsy amin'ny politika ihany fa amin'ny fiainana andavanandro. Ianareo tanora mantsy olona passionné tsy mitovy amin'ny olo-dehibe. Ny olo-dehibe migérer carrière izy, migérer image izy, migérer intérêt izy. Zay dolo ny olo-dehibe na politicien io na olo amin'ny fiarahamonina. Ianareo tanora indray dia mbola mandeha amin'ny atao hoe vivre intensément l'instant T. Vao nampianariko ny mpianatra tamin'ny sekoly biblika moaly zany tamin'ny éthique, gestion de conflit intergénérationnel. Hoe ny tanora sy ny zatovo sy ny zaza dia miaina intensément l'instant T. Zany hoe le amin'izao fotoana izao atotonareo ao daholo ny herinareo rehetra. Hitan'le olo-dehibe dia le olo-dehibe nefa migérer carrière, migérer intérêt dia ho ampiasainy iny ho amin'ny tombotsoan'ny tenany. Ianareo ao anatin'izay nareo mantsy manana le toetsaina hoe manana exploration aventurière. Menonao io zany zao tanao zay misy ny toetra nareo naturel io ny men'Andriamanitra anareo te explorer hoe aiza mba misy ina no atao zany hoe tena vous avez une imagination tsara, une créativité tsara. Dia le problème napetrakareo ambony plateau la imagination nareo tsara sy le créativité nareo dia nomenareo ampanao politique dia mikepokepoany tsy nasiny andro. Donc zany mivaly teny dia avaina aminao ihany no averiko aminao. Prenez en main votre présent. Ça c'est me votre avenir. Tsy tiako mihitsy ny teny iny hoe ianareo no avin'ny firenena. Iny amiko iny fomba fanao ny olona foana iny exploiter na tanora hoe mbola anay aloha zao fa ela mipetraha. Zay ve ny fiainana sasany tsy zavatra hainy lafa dana aloha manao kanety, dana aloha mianatra. Non, aza manaiky an'izany nareo.
Le présent vous appartient satria amin'ny lafiny psychologie ny tanora dia mivivre un instant présent. Ny antitra dia mivivre un instant passé sy ny futur. Mitsinjy vodiandro merika sy te récupérer ny zavatra tsy vitany tamin'ny lasa. Fa ianareo no tena miaina l'instant présent. Donc prenez en main votre présent. Fa nareo nga voatery mila an'ireo olona reo vo afaka mener ny politika anareo. Inona ny manakana anareo tanora? Ty zany tonga de sopaka. Atsangano ny antoko politika anareo anareo. Fa zao mantsy nareo mialatsiny ataoko hoe nareo fa enao zany nareo fa ny tanora. Vous allez vous vendre iaraka amin'ny isitsika, iaraka amin'ny Rajoelina sa, iaraka amin'ny Mikael sa, iaraka amin'ny Ravalomanina sa, iaraka amin'ny Rajonary Mapiana. Pourquoi nareo vous avez besoin de ces dinosaures? Mba ivelaranareo fa maninona nareo vitanareo nanao tolona teto amin'ny firenena tsy vitanareo ve ny andray atanana ny ankehitrinareo fa voatery hoe izy amin'ireo no afaka mba hitondra ny hevitra no tsy misy na iray mitondra ny hevitra reo adizio zay tsisy hitondra ny hevitra reo zany reo fa mahay miresaka daholo de atao ty démagogie rehetrarehetra ty de safosafona eo nareo de mba omena vola kely de mba omena posta kely de omena ana kely de tena mihainao anay tanora reto mon œil. Donc prenez en charge votre présent. Ary aza mandeha hoe iza ny arahantsika iaraka amin'izy tsika fa tereo raha iana zany zany tena mieritreritra hoe raha ianareo tanora reo tonga de mijoro ary tena manao angaredony fa miforotra aminareo daholo reo hoe tena sahako ny tena zany fa mahatonga anareo midigny rambo de satria nareo ny manome valeur azy. Vous lui donnez crédit. De zareo amizay migeste hoe dao iaraka aminay dao iaraka aminay fa nga voatery iaraka aminazy nareo. Donc zany ianao tena ina ny lalana tsisy lalana hafa. Soyez responsable. Misy élection maire tany France vao tamin'ny ray volana iny. Le plus jeune maire de France, il a 19 ans. Waouh! Manofa hoe arovina mba isan'izany any aminay. Fa nga voatery miaraka amin'ireo dinosaures reo. Fa nga voatery mila ny TIM, fa nga voatery mila ny TGV, fa nga voatery mila ny izy daholo natoko am'izao tsy haiko daholo izy ny HVM. Fa pourquoi vous pouvez pas le faire vous-même? Bandy kely 19 ans vao fidy maire sadidiko ny anaran'le zalahy iny fa nandalo tao ambany maso tao Facebook de afaka anatsatso hoe inona koa zay bandy kely iny ve de si mahavita nareo raha gatia fa tsisy an'izany. Donc raiso ny responsabilité raka izy ary rehefa nareo no manao pression mandongalaka aminareo anome leçon d'histoire kely mai 68 mba jereo kely ange any amin'ny YouTube rehefa malalaka ianao hoe enao nametraka fampaniny. La révolution mai 68 c'était les jeunes Sciences Po tany France no nametraka ny donne de après ny mai 68 ny créé événement tonga nanova ny paysage politique français. Grève 72 ry mahaleo reny tamin'ny fotoanandro mbola boaikely mpitaingy tamboho zalahy tamin'izany mandraka ankehitriny mbola mana influence reny olona reny. Donc prenez en charge votre présent les jeunes. Fa aza hoe iaraka tsika tsy mbola mahavita fa tsika io matsy filazana hoe tsy mbola mana expérience fa andao iaraka amin'ireo manana traikefa fa traikefa inona moa ny ananan'ireo? Traikefa mpanakorotana, traikefa mpanonga-panjakana, traikefa mpanao grevy, traikefa mpanao corruption. De reo ve ny traikefa tadiavinareo? On a besoin d'une virginité politique. Madagascar a besoin d'une virginité politique. Zany hoe ianareo zany. Fa pourquoi iaraka amin'iretsy fa galifantsy retsy? Zay ny any afro manana ampo raiso atanana ny ankehitriny. Vous pouvez marcher seul tsy miaraka amin'ireo. Zay hier manaraka ilay freestyle kanto de mba iangaviako rehefa tapitra ty ilay freestyle ity de mba alainy zay anazay mba atokana kely zay valim-panontaniana ho an'ny tanora zay de mba lefa mitokana eto amin'ny pejy mihitsy rehefa tapitra ny ilay freestyle. Fanontaniana manaraka. Salamina vao mivady, vehivavy manoratra, na pasteur, inona kay mahatonga ny hoe raha misy vehivavy lava amin'ny fiainana
na misy zanak'olona lava amin'ny fiainana dia izahay vehivavy no tena mandata sy tena mahay vava par rapport anareo lehilahy. Misy zavatra tsy azoko kely ilay izy satria vao misy mahazo ny vehivavy anankiray ohatra dia vehivavy avokoa no manao vava sy fitsakam-bahoaka sy manimba fiainana vehivavy mitovy anazy. Ohatra izao ilay nisipa kely 25 ans niaraka tamina lehilahy efa manambady izay nalaza be teto amin'ny Facebook iny fa izy tsy nahalala hoe efa manambady ilay bandy dia nalailay tompom-bady tamin'ny réseaux sociaux baraka ilay sipa kely. Tena pabe maso ilay sipa nampiseho message nisy ilay bandy manazava tsara hoe mazava tsara hoe tsy manambady nefa mbola nahazo opa nahazo rozana sy ny sisa. Malahelo ihany ny tena satria ny vehivavy dia reny ary tsy mbola hainy fiainana ao aoriana. Lasa normalisenay vehivavy ny fahadisoanareo lehilahy sy ny ditranareo indraindray fa hoe ny vehivavy foana ny diso sy meloka sy tokony handinika fa ny lehilahy efa voajanahary ny ditrany. Tena sao dia misy zavatra azo atao tompoko ampitaina aminay vehivavy. Za tsy miteny hoe tokony hoe solidarité féminine manoloana antsirariny kosa, non, tsy izay mihitsy fa ilay fondreny mihitsy izany no hitako hoe lasa tsy izay intsony ny zava-misy fa sanatria toa lasa fona biby tsy misy fangorana ny vehivavy ankehitriny. Sao dia mba misy azonao ambara indrindra mitodika aminay vehivavy satria tena izahay samizahay no lasa mifanala baraka sy mifamotika sy mamotika taranaka. Mankasitraka tompoko. Sao dia indrindra aloha tokony hamaly voalohany valio aloha fa satria vasary vehivavy zany ny zavatra hitako aloha voalohany indrindra eo ihany zay marina zay fanamarianao zay fa mi-amplifier azy na koa hoe mi-provoquer azy angambany dia ty réseaux sociaux ty zay ny tena hitako problème. Zany hoe taloha mety vitany resaka teny ampanasam-bambo zany. Iny le hoe resaky ny mpanasa lamba asa fahinao zay expression zay. Zany hoe ny mpanasa lamba zany rehefa te takoritsika resaka fiainan'olona dia mandeha matsaka tamin'ny andro taloha dia any amoron-drano miresaka dia oye dia mandeha amin'izay dia zay ohatran'ny hoe manala azy zany. Dia tonga ny réseaux sociaux. Dia ny réseaux sociaux zany ny lasa démocratiser ny problème personnel. Averiko indray ny réseaux sociaux no lasa démocratiser dans lequel sens lasa navoaka amin'ny sphère publique ny zavatra tany amin'ny sphère privée. Averiko indray ny problème privé ao amin'ny sphère privée zany ambany tokantrano lasa mivoaka any amin'ny sphère publique. Ny ahitsiko ngeza fa tsy kely amin'ny teninao tsy ny vehivavy ihany fa na ny lehilahy koa raha mandiny tsara ianao amin'ny Facebook fa be dia be ohatra amin'ny politika aza na le mpitatirakely zay mamoaka resaka amin'ny Facebook. Fa mety hoe ny zavatra hitanao matetika dia hoe ny vehivavy sy sisa. Bon, zay zany zavatra anaiky tiako tenena zany dia hoe satria le exemple nomenao teo mantsy dia exemple niseho tamin'ny réseaux sociaux. Eo zany le izy hoe ny fifehezantsika ny réseaux sociaux ty za zany dia mitodika amintsika rehetrarehetra mihitsy na vavy na lahy hoe ny réseaux sociaux rakizy tsy natao anaovana thérapie zay le izy na fanaovana défoulement. Tanao ny thérapie ohatrany hoe makany psychologue ianao zany dia hoe tsotsotra eo ambony canapé eo dia tantarao amiko ny fiainanao dia dia iny efa fanao iny fa ary amin'ny monde privé. Fa le problème nivoaka taty amin'ny Facebook le izy dia sisa. Za tsy manmetsina an'ilay olona niarana izy fa azavaiko aloha zany hoe anisan'ny facteur angezabe anankiray mahatonga an'ilay izy les réseaux sociaux. Fa iverenako ilay teninao teo hoe maninona no inona no tokony azo atao amin'ny hoe lehilahy sy ny vehivavy. Io fahitako azy c'est problème caractéristique personnalité entre les hommes et les femmes. Plutôt ni lehilahy un peu introverti caractère io introverti zany ohatrany hoe plus tsy réservé fa ohatrany hoe tsy hoe endriny lehilahy tsy any fa ohatrany hoe monsieur garder zavatra izy ho anazy tazominy iny fa misy fotoana moany azy zany hoe igarde ça dia mety hoe mila dotsika sena mila miresaka ohatra fa ny vehivavy plus extraverti zany hoe
plus mampiseho ny sentiment ny ety ivelany de tonga dia avy hatrany de hoe za tsy teny hoe matsatsana fa ohatrany hoe tonga de mampiseho ny émotiony plutôt épidermique mialatsiny amle teny vahiny iny moa le épidermique ohatrany hoe tonga de vomana de miréagir de tonga de mipapapapapapa caractéristique le izy fa amiko izay nefa eo miampy an'le problème réseaux sociaux dia lasa cocktail diabolique le izy dia lasa miteraka resabe ary ny problème de tonga doly am'izay ny olona izay manararoatra an'le situation de faiblesse ny olona pour s'auto défendre fa tonga de atotonandolo ny rihatra dia maro anisy aloha ny vehivavy matetika ny eo amin'ny réseaux sociaux raha mahatsikaritra sika vehivavy mipetsaka micommente ao anatina anina misy any lehilahy fa am'le nombre indray mahatonga an'io zay fijeriko azy aloha analysiko simple le izy satria nanao amin'ny lafin'ny réseaux sociaux fa raha tia amin'ny fiarahamonina indray zay tsy miditra ao anatin'ity resaka réseau dia hafa indray le cas ouais ia réseaux sociaux ihany fa nanao fiarahamonina konkoa ohatran'izay mitovy ihany ny fakahitako anazy indray ohatrany resaka frustration zany le izy fanafinana mahazo anazy ohatrany hoe misy zavatra marina fa maro ny fiainana amin'izao fotoana izao de misy ny zavatra be da be hoan'efa maro zany ao anivon'ny tokantrano de za tena mahita hoe misy vehivavy tena midi folona mihitsy izy manao an'ireny an'ireny ohatrany hoe manararoatra l'izy manararoatra l'izy de manala le ngidina feno amin'ny fiainana mahazo anazy de io konkoa le hoe manao effet miroir amin'ny tena le izy de mba anakonana an'izay zavatra zay de aleo ny manao attaque foanana amin'le de folona koa zany manaroatra le problème an'le olona mamoaka ny azy voilà eo konkoa nefa na le zahay vehivavy ao anatin'le olona tia mifaninana tia mifaninana de tia mampitantena amin'ny hafa foana konkoa de ohatrany hoe zay vehivavy zany manana le eritrehitra hoe raha manana an'ity raha soa pourquoi pas za tsy manana an'iny raha endra zanany de pourquoi zanako loatra hoe tia mifaninana foana zany de tsika nefa indraindray tsika zay anehoana an'izay hoe za tsara kokoa noho raha soa na ny zanako tsara kokoa de ohatrany hoe iny no andehanana tsy haiko hoe monsieur manao zany oui maneho amin'ny olona hafa hoe non za kosa tsy ohatran'iny tsy zareo fa nenahy fiainako tonga de amin'le oui le mahafinaritra be tsy le olay be foana de eo konkoa nefa le fitezana hatramin'izay mihitsy zany fitezana taloha de ohatrany hoe amin'le resaka lehilahy indray hoe normalisena ny défaut atao ny lehilahy indraindray de ohatrany hoe misy azy ohatrany hoe ny lehilahy tsy mba ratsy ny vola marangara zany hoe lehilahy zany atao tsisy lehilahy tsy mampirafy zany fotry zao efa zay no nitezana nitezan'le olona taloha zany hoe lehilahy zao raha mahatsikaritra nareo de samihafa mihitsy ny lehilahy vahiny sy ny lehilahy kasary anisany tena nahita an'izay hoe ny lehilahy vahiny sy ny lehilahy gasy ny lehilahy malagasy matetika ambony be ny toerana ametrahana anazy ohatrany hoe andriamanitra kely ao an-trano de tsy mandray ravin-dena no atao rehetrarehetra de lasa ohatrany hoe lasa ohatrany hoe ona hoe zany hoe sady atahorana lasa tompona lasa ohatr'izay de za mahita hoe zay kokoa mahatonga le vehivavy zany hoe izy zao le hoe ohatra le hitako tsara mihitsy le resaka nandeha tamin'le an'iny hoe efa miteny le vehivavy hoe zany tsy nafantatry hoe nanambady izy de naseho ny ino moa le capture ny resaka ny hoe tsy manambady ny karazany fa mbola andao foana le kany anao vehivavy ahoana moa nafantaran'le vehivavy hoe efa manambady izy raha ohatra ka eritreritra foana hoe manambady iverenako kely misy point anankiroa zay teneniny teo hoe culturel le izy culturel amintsika patriarcal betsika gasy dia maha-patriarcal atsika dia le culte na lehilahy zany toujours mis sur un piédestal dia misy fomba fiteny aminay atsima hoe ampela tsy mifioky hoe ny vehivavy tsy natao isioka ina le sens le vehivavy tsy natao isioka ina filaza zany ratsy be le image hoe vehivavy fa manina ny lehilahy mahazo misioka azonao reo le izy zany hoe misy privilège ohatra hoe privilégié kokoa ny lehilahy na any amintsika noho ny vehivavy de araka ny teny mianatra teo hoe aty zao
Aty ohatra hoe tout le monde fait le ménage ensemble, manao lessive, mietsena, mitaizazaza, tsy misy hoe fampietrena an'le lehilahy mihitsy fa c'est plus que normal. Misy toetsaina patriarcale be ao fa anankiray izy ngeza be koa zay teneny teo hoe tsy biko tsara izy hoe zay le izy ao satria mifanaraka am'le réseaux sociaux mantsy hoe manao défoulement tsika manoloana an'le problème an'le olona dia ny akabiazan'ny olona micommenté ka tonga de manao teny maharary de olona maratry izy de ny ratran'iny a zarany a raha misy ny ratranareo roa kely tao anatin'le tantara dia déverseny any aminareo le izy dia izy zany ohatrany olona tsara eo anatrehan'ny fiarahamonina de raha tadidinareo tamin'ny tantaran'le vehivavy le soi-disant tratranjanganjanga olona tanana le vehivavy samaritanina teo anatrehan'i Jesosy de Jesosy zay tsy nanota taminareo anao ko itorabato azy voalohany ny sensiny tsy hoe zay tsy nanao ratsy fa dikan'iny hoe zay tsy niaraka tamin'ny vehivavy io sy tsy nanao na expérience extra conjugale ohatran'io vehivavy amin'io vehivavy io afaka mito zany izy zay tsy nanao ratsy tamin'io vehivavy io donc zany zalahy rehetrarehetra teo zany nanana relation tamin'io ramatoa io daholo fa nararotina le situation mba ahafahana miéliminer le vehivavy satria le vehivavy io manelingelina fiarahamonina le manelingely eto sao de mipotra eo ny momba an'zareo dia ararotina zany le situation pour éliminer la dame nefa koa pour éliminer Jésus ina le tiako tenena hoe ny problème ny hafa occasion bouc émissaire ho an'ny hafa hy évacuevan'ny olona ny problèmany zay zany le resahana teo ya enao fanontaniana manaraka salama tompoko pasteur mivadiko mpanaraka ny paginareo zay mivady mijery ny vidéo kilalao nataonareo mivady zany mijery rehetra hoe misy complicité eo aminareo fa anay mivady de tsisy fiainana afa-tsy manodidina ny mpiango na ny komity ny sampana ny fiangonana matoa miresaka de reo zahay moa tsy niteraka de zahay rery misy fotoana mba te sankoana hoe te hiaina fiaina mifankaty fa tena betany satria tsy mendrika sy tsy montiny zany naraka nijery vidéo anareo iny zay de za mahatsapa hoe mahamy kely fa izy de gote hoe zao nolazaina ray aman-dreny am-panany efa tsy mafeny tenany mahaloana ny fiainana ranova par contre izy anefany a tena manaraka fampianaranao amin'ny catéchisme d'adulte reny ohatra fa iverenaro kely de hoe zana de manao fiteny miangola ohatra natao ramatoa ihany io azy de be de hoe tsy manaja tena ny mampalahelo ahy de mitory fitiavan'i Jesosy zay rehefa misy olona atao mariage de mampianatra azy ireo hifankaty nefa za en personne mihitsy no tsy mahay hoe inona le tena fitiavana de ahoana zany miainam-pitiavana zany lasa mitory zavatra tsy fantatro za rehefa miresaka amin'ny tany raom-piangonana raha théorie de tsara fa ny pratika tsy miainan'izany za ina tompoko ny tokony atao mba hisokafan'ny pasteur atoanao koa pasteur mba hatsafanao vady hoe manoana azy amin'ny asany za fa zany efa vehivavy mila fitiavana sy tampotampo efa miezaka miresaka za fa tsy miaino izy fa morale no azoko sy hoe fatavany zavatra tadiavinao sy katsahanao na ny zavatra eto amin'izao tontolo izao na ny mandrakizay ianao anafara mangina moa no azoko atao dia mitsiriritra ny vadina pasteur atoa miaina fitiavana ina madame anitra no nandresenao lahatra amin'ny pasteur RGL mba ho sahany no fitiavana na dia en public aza sambatra renareo mba hampio tompoko amin'izay tokony ataoko mba ahafahako misangisangy amin'ny vadiko fotsiny aza na tsy amin'ny public aza pasteur mba inona ny hevitrao hoe na dia hoe entre anay rery tsy tena rery aza dia tena tiako raha misy saingy tsy haiko hoe ahoana nahatonga an'izany misaotra tompoko elahy aloha dia avy eo zany inona anao maliko an'izany tsisy hoe antony manokana hoe nandrisena lahatra zany hoe andao tsika hifankaty en public amiko ny fitiavana mandeha ho azy rehefa tena mifankaty ny olona anankiroa tsy misy zavatra mboarimboarina zany hoe andao tsika hanao an'izao dia rehefa nandalana dia mila mifampitatana na rehefa mason'olona dia mila mifanao je t'aime na ohatr'izao non fa ça arrive tout seul tsy mandeha ho azy rehefa atao mpitiavana zavatra rehetrarehetra dia mandeha ho azy tsisy akoatr'izay tsisy secret akoatran'izay hoe fitiavana rery ihany voilà. Ok raisiko ny tandrify mino fa mety miara-mijery an'ity freestyle ity ndray nareo mivady zao dia todika aminao rapasy
tsy manametsiny anao a miteny hoe tsy mendrika amina toetrana ray aman-dreny satria zay nampianarina anao tany amin'ny fanomanana mpitandrina. Zany hoe ray aman-dreny zany dia jomoka, zany ray aman-dreny zany dia tsy mahazo misangy, zany ray aman-dreny zany dia tsy mahazo mitsika, fa zany ray aman-dreny zany dia ohatran'ireo olona voakapoka reny foana. Za koa no nofanina ohatranao fa ny déclic tsy ataoko hoe nanova fa anisany ny évoluer aloha zay ny évoluer dia ny fiainana. Ny zavatra anankiray zay ataoko angamba fa mety anisany nanampy betsaka anay tao anatin'ilay fanehoam-pitiavana nga zay le izy tsy hoe le fitiavana fa le fanehoam-pitiavana dia ilay atao hoe authenticité, le hoe tena izy. Satria zao ndraindray koa mialatsiny aminareo mpanaraka ny pejy fa ilaza tsy ambaratelo amin'ny tontolon'ny pastora sasatsasany. Ny problème anay pasteur reto raha tsy fantatro nareo rolo move nareo efa nivady vao nandeha nianatra pasteur sa hoe andehanao pasteur dia nanambadinao aingana izy satria misy problème ohatrao koa matsy amin'ny setra ny fiangonana na FJKM io na FLM terena le pasteur le futur pasteur tsy maintsy anambady alohany andeha hianatra na alohany hivoaka mpitandrina. Misy io amin'ny FJKM sy ny FLM hoe tsy maintsy manambady ianao futur pasteur avant ny ordination anao na ny consécration anao. Grave be le zany. Inona ny fandraisan'ilay ministère sy le fanambadiana zany hoe lasa ohatrany hoe permis mahazo mitondra tobile zany lay fanambadiana. Dia farany inona ny vokatray tokantrano amboarina ny akabeazany. Amboarina dans le sens mety misy hoe tena amboarina direct mihitsy hoe pasteur ohatra sarotra be zany pasteur ikoty vehivavy zany ohatra lehilahy olo normal izy dia tonga dia hoe ianao ray aman-dreny pastora célibataire voatelo amina poste anankiray dia ty misy vehivavy atolotry ny fiangonana na mety misy ray aman-dreny ara-panahy hoe mba tia mendrika anao ray aman-dreny satria ianao pasteur dia pasteur mandeha amin'ny enamaso ary mitady estime. Malheureusement mba ho tian'le fiangonana dia manaiky tsy saka izy misy ka ohatra zany. Dia nefa tsy misy fusion mihitsy le pasteur sy le ramatoa, tsy misy intimité, tsy misy proximité fa ohatrany hoe olana tambatra fotsiny mba hampandeha ary eo le erreur hoe tsy maintsy mitambatra nareo roa mba hampandeha ny asa fitoriana filazantsara. Za tsy d'accord amin'izany. Tsy ny fanatambarana olona anankiroa no mampandeha ny asa fitoriana filazantsara. Ny mampandeha ny asa fitoriana filazantsara dia ny fitiavan'ny olona ny Kristy. Zay ihany. Ny fitiavan'ny Kristy no manery anay. Fa ny fiainanareo roa dia anareo roa iny. Tsy idiran'ny fiangonana mihitsy. Ary raha misy fiangonana miditra ao anatin'ny vie de couple na pasteur dia tena miangavy anareo fiangonana aza miditra amin'ny fiainan'ny pasteur nareo. Satria ianareo ihany avy eo mitorabato azy mivady rehefa miady zareo na misaraka. Na mandeha miady, na mandeha mifampitory eny amin'ny tribunal, na mandeha mifampikasitana, na mandeha satria ny fiangonana no miditra tsehatra. Ka eto zany dia miverina aminareo mivady aho hoe raha mety satria nareo fa mba manaraka freestyle ihany dia zao hoe manana fotoana fananay zany tsy haiko izay ny formule tsy tiako koa manome formule fa asio fotoana manokana ianao madama mihitsy aza miandry amin'ny pasteur satria pasteur fahitako azy revo anatin'le asa na koa matahotra ny image ny olona zay pasteur masy mandeha amin'ny image sao dia mba tsy apprécier ny fiangonana surtout mameratsiny fa réalité à Madagascar ny fiveloman'ny pasteur dia miainga avy amin'iza miainga avy amin'ny fiangonana. Dia ny fiangonana zany rehefa afa-po dia mety mba mandehandeha le valopy mandehandeha le fandehany dia zay pasteur zany on est un peu emprisonné piégé par l'église. Fa za zany tena miangavy anareo roa mihitsy rehefa tonga ohatra ny congé mandehana any amin'ny tany zay tsy ahitan'ny fiangonana anareo mihitsy. Tena mankanesa hoe tsy hoe congé nareo dia mbola eo tanànao ihany madididineo ihany fa raha azo atao mety hoe nentim-manana koa manahirana fa raha azo atao dia tena manana fotoana anankiray ho anareo fotsiny toy le taminareo ny famofo voalohany iny raha nenan'izay fa raha ohatra indray nareo vadinamboarina tsy mbola nenan'izay zany nareo donc peut-être c'est l'occasion pour commencer. Zany hoe manao zavatra à l'envers indray zany nareo hoe fa nivady nareo zany zay nareo vao manomboka hifankalala zay zany nareo vao hisy relation amoureuse
c'est pas trop tard fa tsy maintsy créena zay situation zay faharoa na zany na tsy zany a mety ataontsika hoe tena efa tena fakatianareo a de aveo nanao pastera de patata dia tafiditra ao anatin'le routine oui ça existe la routine le rythme miazakazaky fa tsy hoe routine dia tiany zavatra tsy ho anareo mpivadiky pastera fa ho an'ny mpivady rehetrarehetra il faut casser la routine aza miandro hoe rehefa malalaka ny fotoana de anao an'izao tsika sindria na tsika sela fa kaseo fotsiny zao tonga de ataovy etery vaimata hoe eto aza miandro ny andansina akila fa ny anankiray ny maka initiative voalohany ianao raha matoa zao masiny manoratra aminay de tonga de maka initiative ianao fa za manatena tsy atao hoe mily satria sarotra be ny garantira olona tsy fantatro fa manatena fa mety interpellé azy zay hoe ary tena mba le réaction le vadinao teo matsy a azavaiko resaka mialatsiny a pastera fa tsy hoe manaratsy anao a fa ohatrany hoenina kely izy nanaovanao azy hoe tsireo zao nany olona fa ana de matsiaro ohatrany menatra be rapasy ohatrany hoe il se sent un peu rabaissé humilié hoe za zany asainao mitovy amin'iny de nefa ao anatin'eo mety mba te iroso amin'le zany izy fa ohatrany danareo zay koa moa ny aretinay samy pastera tondraindray ohatrany misy fifaninanana tsy tiako misy le terme fifaninanana masina ahoana moa ny faninana masina zany tsy misy fifaninana fa authenticité de ndraindray sasany ohatra hoe za tsy ambanin'iny za tsy ambanin'iny pastera fa za koa ne nianatra za koa ne théologiane za koa ne kratsinina de za hianatra azy zay ny andraisany azy nefa ianao a le hoe mba ina ny asoasoanle nareo roa dia somary voadona kely le fierté satria anao tena hoe mba jereo nan'olona de hoe de fomba fiteny le hoe tsy mendrika maray aman-dreny azy satria izy zany il se prend pour un ray aman-dreny tsy hoe il se prend mais il est vraiment ray aman-dreny dia manao karazana autodéfense izy iny le fait miroir ny teneny andra teo hoe tonga de ohatrany hoe tonga de mianjaka be eo izy nefa zany hoe jereo apitahanao zasy izy a aza miditra am'zay resaka fa apitahana zay koa fa tsy de tsara loatra hoe azoko le tianao tenenina fa surtout en direct ohatr' zany tonga de mise sentir ohatrany hoe attaqué izy fa anjaranao misurprendre azy mialatsiny am'le teny vahiny hoe avadio ndrany izy tadiava zavatra hafa dia natao ho tara za miny fa mety sitany hoe ilefitra fa hitsonga za anisany miandro ana hitenenany anitra azy teo fa tsy niteny izy fa aloha zany hiteny azy za nanana caractère dur à cuire zany hoe tam voalohany azy c'est quelqu'un de ohatrany hoe tsy mampiseho ny émotion que ty velany zany hoe satria zany hoe système de défense ko le izy hoe za zany mialatsy fa teneniko mihitsy hoe manana air masika nareo ihany aragaga hoe pastera ty misangy manana air miavona mialatsiny tsy hoe miavona manana air satria nahoana satria fomba ampiasaiko io a iarovako ny tenako manoloana ny olona ndraindray tonga de ny olona somary hitanareo ihany fa zao tontolo tao fiarahamonina raha tsy fanahy ny olona de ndraindray ny olona zany tsy misangy fa tonga de mamely de miaro tena de tellement zany sur la défensive foana miaro tena miaro ny ankohonako miaro ny asako a de lasa tendu azy zany azonareo tendu naturellement hoe crispé foana voilà zay les termes crispé foana zany amin'ny fiainana dia ny rôle ny vehivavy am'izay fotoana zay midétendre ny atmosphère anjaranao zany raha matoa satria le vadinao stressé ny asan'ny pasteur any mafy raha tena manao ny asa normal izy miasa saina hoe ny tenenao teo komity manadala ny lohany mety misy voheny mety misy manenjika izy amin'ny fiangonana ny fitadiavana koa tsy mora ny Madagasikara ny any koa hoe de en plus zany izy indraindraina ohatrany hoe Andriamanitra kely de faran'izy zany atokan'olona monina eny ambony tendrombohitra de enao miaraka amin'le vahoaka kristiana le ty ambany donc il est seul de iny nefa ny lasa misy distance naturelle entre izy sy ny olona anjaranao zany casser ny distance iny fa izy zany ho mafy aminy andeha hidina ty amin'ny olona ty fa satria le olona ty no nametraka azy eny ambony zay le izy le fiangonana le fiarahamonina le fianakaviana no nametraka azy ery hoe eto ianao rapasy fa ianao ne olona manakajy de mety mba te hidina ihany izy fa matahotra ny retsy za tadidiko tsara tamina fiangonana loterana anankiray taty andafy aza zany za zany efa zatra le ato amin'ny vazaha ato aminay ohatra manao io antany io andro manao repas communautaire zay manao sakafo tsy misy hoe pastera sy kristianina zany
fa ohatra hoe mibata latabatra dia automatique daholo dia manasa vilia dia mamafa vilia dia on est en famille quoi tsisy hoe manambany anazy zany dia automatique anazy zany satria efa fahazarako atao amin'ny fiangonana misy anahy atao amin'ny vazaha dia sendra mbany vahiny tany amina fiangonana gasy dia misy lanonana sahiny zay dia mibata dia tonga dia miazakazaka be le raha matovadinao pastor zay oka pasteur taitra be avy ariko nanao fokonyrivy fa ino any problème misy olona zany tsy mety zao fa lasa mame ohatra ratsy ny ankizy ohatra ratsy ao nao satria za zany bata dia namafa le trano fiangonana io zany hoe mba ka be dia be ny hoa le zavatra atao dia mba manampy ny ankizy non etsy ianao eo mihitsy izy eto ny placenao ray aman-dreny io dia etsy ianao dia ino zany manefy ny sainay pasteur gasy dia lasa mieritreritra zay hoe on est des princes on est des rois des petits dieux dia lasa manao vokatry ny ataon'le fiangonana mahatonga n'ireny pastora malagasy manao an'io za zany tena miangavy eto zany dia manaroatra fona aminao madama fa ararotiko ny fanontanianao hitodiako amintsika kristianina aza traitenareo ohatr'izany ny pasteur ianareo ihany no manimba anay tsy ndriko mihitsy zay ianareo ihany no manimba anay aza atao an'izany zahay misy teny efa nataoko tamina sahazana io na voafafiny na toroteny tsy tadidiko hoe ny ao an'ny raiviko dia zao hoe mba roviana ho an'ny kristianina koa no mandeha mamangy ahy tamin'ny tontolo malagasy aty amin'ny vazaha zany efa naturel hoe matetika zany atsika anjara ny pastera ny mamangy ny olona satria anatsiny il est payé pour ça ok marina ihany zay amin'ilany fa maolona nga moa voatery ho any amin'ny pasteur vao tsy maintsy andeha hamangy amin'ahy fa afaka mitsidika en tant que copain fa nga moa ny pasteur tsy afaka mananamana naturel fa tsy voatery asa am-piangonana foana za zany zao raha ohatra hoe tonga mamangy makany aminao dia mety zany hoe ino ray aman-dreny pasteur fa hitondra fampianarana non dia misy sasany tezitra ndia mandeha tonga amin'le olona io to tsy mivavaka akory tonga atao aminay pasteur to za hoe zany hoe tsy nakaty aminareo tsy hivavaka fa za manomanina anareo namana mba te hiaraka korana mba te hiaraka ilalao mba te hiaraka isotrosotro mba te hiaraka anao karatra mba te hiaraka anao dobo sa fahotana ve zany satria le distance zany mila casenareo le distance donc nareo fiangonana mitena fiangonana nareo kristianina poteo io distance io raha olona fa manimba an'le pasteur nareo lasa il se croit pour un petit dieu dia donc nareo mihitsy no mila mandrava an'izay hoe raisy ohatrany hoe namana pasteur dia mba mahafinaritra zany hoe ino misy olona kristianina mpiangonao amiko mamangy ahy dia hoe tsisy ninona pasteur matetika moa nareo rehefa mamangy anay dia tatitra problème tonga atao aminao zay pasteur fa marary ny ankizy mba mila vavaka tonga atao aminao zay pasteur fa misy problème tokantrano tonga atao aminao zay fa mba azonareo atao hoe mamangy anay tsy mamangy anay en tant que olombelo hoe elaela tsika zay tsy nahita ny pasteur andao mba ho any aminy mba juste misotro kafe miaraka eo tsika na mba miara mikorana kely eo tsika mba tsy haiko hoe ça fait du bien dia am'izay fotoan'izay manefy ny fisainanay zay hoe midina elahy very amin'ny piedestal an'la fa elahy ny olombelona fa tsy pasteur fotsiny dia hanova famindra anay ndray zay na mivady aman-janakay na amin'ny olona manodidina anay hoe elahy ny olombelona fa tsy pasteur fotsiny fa mahatonga an'ireo pasteur manao an'io mialatsiny fa nareo ny booste azy loatra dia farany izy mibotsina dia laza ohatrany tsy mahay tsony miaraka amin'ny olona rehetra anampiko kely iverenako kely le tena Jean-Luc teo hoe za taloha de vature tsy miova rehetrarehetra dia ampifandraisiko amin'le afatra atao amin'le madama le hoe zay ny tena mivatana hoe en public ave dia manao an'ireny zany dia za zany te hiteny kely hoe amiko na pasteur tsika pasteur na tika kristianina dia tena tsy mamenatra mihitsy zany hoe mampiseho fitiavana en public na ao anatin'ny famille indrindra fa ao anatin'ny zanakarany fa tsy hoe misy matsy mivady ohatrany hoe fanoboka manao baiser profond manao fitenazany teny gasy kiss french fatran'izany dia ohatrany hoe le zanankely ohatra ny matratra anazy dia tonga dia miafina dia ino zazakely ohatra zany fa nefa tokony tsy hamenatra zany satria lasa mitaizan'le zazanariana hoe aka ny fanaovana izao zany lasa fanehoana fitiavana mamenatra ny ohatran'izany au contraire ny ankizy tena faly be hoe tena afaka ty papasoama matoa zany
ia tsy tokony mamenatra mihitsy izay dia manaraka amin'izay konkoa le hoe fitenenana je t'aime le manomboka kely mahafatifaty kely indry tena tiako ohatra zao misy mihevitra amin'ireny hoe rehefa ao anaty tokantrano ela be indrindra fa lehilahy manao an'izany zay tena lehilahy faible na hoe mety vehivavy misangana iny misy koa arandina ohatra mipelaka iny kaizakizaka mihetsika dia je t'aime ohatra zay kanefa tena ilaina iny zavatra iny ilaina zany le miteny oui misy mantsy manana heritreritra hoe satria za mamelona tantrano dia efa midika izay efa matoa mamelona dia tia na hoe efa nataoko madio be ny trano dia nataoko milay be vatako dia midika zany efa tia fa hafa mihitsy zany le hoe avoakanao le ao anatinao mila aseho zany le fitiavana mila aseho za zany contre zato isan-jato le fijery taloha be le hoe indrindra moa fa tsika vehivavy manana toe-tsaina ohatran'izay azona mpiseho be ny fitiavanao zany fa fatana tena tia be ianao dia tonga dia potehany dia tonga dia aprafesiny dia atao mandohaky dia non au contraire raha za manokana tena ilaina tena manome ny fitiavanao rehetra tena hoe tena mampiseho ny fitiavanao rehetra amin'ny vadinao noho le hoe hiafinafina hoe hiafiafy fanampin-kely mbola misy fanampin-kely satria maheno andry miteny eo dia ohatra ny misy zavatra tsaroako tsika aloha teny il faut se dire les choses tsika gasy lehilahy on est des machos voilà donc tsika le macho dia rehefa amintsika zany signe de faiblesse ny fanehoana fitiavana visible na tsika natao hoe fitiavana dia hoe efa mamelona mitsabo mampianatra iny koa ny tadiavanao koatr'izay azon'olona atao afo zany azon'olo kafa atao zany mamelona zany azon'olo atao zany mitsabo zany azon'olo atao zany mampianatra zany azon'olo atao fa tsy voatery ny vady ihany manao an'izany donc zany tena jereo am'le côté humain io masy ny tena problème atsika kristianina mihitsy indray resaka reto fa tsy hoe pasteur ihany ohatra hoe tsika zany rehefa ao anatina atao hoe spiritualité dia tsy mikompte ntsony ny côté humain ina le côté humain ina le besoin humain mila affection mila sentiment mila fitiavana mila adrénaline ina le adrénaline resaka reto hoe tena hoe mila sensation forte ianao fa tsy hoe zalanga tsy mila sensation ntsony fa za efa iny amin'ny abakabaka nipetraka dia aveo anao frustré sy menatra olona sy ny sisa donc zany le côté humain trandrao fa tsy fahotana mihitsy zany ary tsy mirabese atsika na dia kely andao indray maka commentaire sika anakiroa mitovitovy mifampiankina moa zany fampitohy moa zany tsy fampiankina dia samy vakiako mahavinina ahoana ny tokony atao na ny hevitrareo amin'ny pasteur nanao faute lehibe mitsangatsanga ohatra na resaka rabola tokony alana tanteraka ve sa tokony avela hiasa dia i miarim-bola ravalson finaritra nareo mivady pastora ahoana ny fanasitranana ny ratram-panahiny ankizy amin'ny zavatra hitany tamina dalàna mpitandrina mitsangatsanga ranofo saram-panahy indrindra koa ny fitiavam-bola sy bizina ka mety hampiemotra azy ireo mihitsy nefa dia nitezana tao amin'ny sehatra ny fiangonana mihitsy sekolalahady tanora sympathie ka namitarika azy mandeha mivavaka mamonjy fitandremana hafa aza tena sarotra be izao maratra ireo zaza généralité be zany tsy afaka tonga dia teny hoe zao no ataovy satria cas par cas io cas classique efa mpiango zany tenenareo zany fa tsy mitovy nefa mbola misy paramètre be dia be ao anatiny eo matetika fanao ny fiangonana dia hoe afindrao toeran'io mpitandrina io solution zany solution mety hoe mampanina fotsiny an'le resaka fa ny problème io mpitandrina io raha afindranao amin'ny toerana anankiray dia hamindra aretina amin'ny toerana hafandray izy donc zany mila traitena de fond les problèmes zany hoe raha ohatra zany ka hita fa tena efa misy impact tena goavana be amin'le fiangonana zany hoe tena lasa tsy mino fa zany lasa tena tsy miangona ntsony mpiangona tena niala tanteraka ny olona tena hoe en déclin tanteraka le fiangonana oui mila maka disposition ny sonadapartany na ny foibe saingy ny manala azy tsy mamindra azy amin'ny toerana ray mba hoe pour aona filazan'ireo ohatra hoe manakitakona an'izy fa mitsabo azy amiko manokana aloha ny pasteur manana an'izay raha ataontsika hoe ny créer zavatra mafy be au niveau le fiangonana dia atsara izy atao pasteur mpanampy
na atao pasteur amina sampandraraha aloha na service anankiray mba ahafahana mitaiza azy bien sûr fa koa tsy misy ondry andreketany dans un premier temps fa tsy écartena tanteraka zany de zay mahatonga anteny hoe c'est du cas par cas tsy afaka hiteny mihitsy hoe tonga de ataovan'izao tonga de ataovan'izao satria mety tsy mbola mitovy le niveau lay dégâts ve sa le fisehoan'le problème teo anivon'ny fiangonana ohatr'izay koa le resaka hoe arabola teo sy ny sisa le arabola asiko resaka kely za tsy mijustifie mihitsy fa tsara mieritreritra ihany tsika fiangonana hoe inona nahatonga an'ilay pasteur tafalatsaka tamin'ny atao hoe fanodikodonam-bola ny fiangonana ohatra izay sans de problème ana structure zany hoe nomenareo alalana be loatra izy afaka mikirakira ny volanao de tsy tokony anina dia vous lui avez donné l'accès libre de lasa tenté izy donc misy part de responsabilité ny fiangonanao ray zay faharoa ohatra koa resaka fivelomana sanatrian'izany ataontsika hoe tsy zarizary na tsy mety le izy dia izy tsy maintsy mety mba nangataka izy tamin'ny fiangonana mba jereo vo fivelomanay na zao de nareo tsy de alala fa mpanompon'Andriamanitra de tokony mahazaka azo fijaniny Jesosy misy manao zay azo fijaniny Jesosy moa sanasazany le hoe mijalijaly ara-pivelomana non za kosa tsy d'accord am'izany donc ka par cas io fa za tsy afaka hiteny hoe raha vao pasteur hoe tia vola izy monana sy tia vola dans le sens hoe mila vola zany fa aza tonga de atao anaty kitapo ray fa ka par cas le izy donc sarotra ho any tonga de se prononcer am'le izy satria misy tranga fantatro fa misy tranga be lehibe am'izany efa hitako fa mila jerena tsirairay ia alohany amezako ny fanontaniana manaraka de misy fanamariana kely be da be ny message tonga da ty aminay mahakasika ny hoe miteny zany hoe mahakasika famiteny zany hoe tary amin'ny groupe zao hitanay hoe pasteur RGL ony zao tary amin'ny groupe ana mahita hoe pasteur RGL ony na politika de miaraka amin'ny rakotosara betsaka karazany de sao de manimba anao na ohatra zao pasteur RGL ony nahazo 15 milliards tany amin'ny andro Rajoelina nantena zany pasteur RGL ony zao pasteur de manao vy fotsiny zay rehefa tsy mamaly mihitsy androany zany zay maly za manokana alony zao ty page ty page de réflexion fa tsy page mandeha amin'ny centimètre dans le sens hoe andeha anentsika ny anina ny olona rehetrarehetra tsy ato anatin'ity page ty zany zay ka raha mahita zavatra nareo mahakasika anay hoe nareo zao de soit azomoanareo le sa inoy izay tianareo inoana aveko indray fa page de réflexion ty page ty fa tsy mandeha amin'ny centimètre donc zany ny mpanaraka amin'ny page de tokony olona mahay manao réflexion ia amin'ny zavatra ampianariny eto sy tokony ahafantatra hoe iza le RGL mivady fa tsy andeha hoe nareo zao de nareo zao de any za zany za manokana zay manokana zay mivady manokana de vizana be zay anazava foana ny zay tsy nanao an'izao zay tsy nanao an'izao parfois mantsy mamizana efa fantatry ny olona ohatra zao fa mandeha ny omby de mandeha misy olona nambadika any teny tsy mandeha ho ny omby fa manidina de tonga ty izy de miteny tena laibe le argument laibe le fanazavana tena marina fa manidina parfois mamizana le olona ohatran'izay de zay manokana de manidina ny omby hitanao tany ok manidina ny omby tsy maninona fa zay no tiana hoe tenena aminareo zany raha azo atao tompoko de aza andefasana nyreny vidéo na statut na groupe hafa zay hoe nareo zao inonao nareo le izy de voilà inoy tsy inonareo le izy de zay zany eto amin'ity page ty manao réflexion amin'ny resaka fivavahana politika fiarahamonina rehetrarehetra de hatreo fa tsy traiter sujet hafa le sujet désolé amle zavatra ona zany tsy tena n'importe quoi n'importe quoi mihitsy moa zany ohatr'izay faharoa manaraka an'izay misy olona taminareo tsy roa tsy telo tsy efatra tsy dimy nandefa vidéo sy nandefa message aminay mahakasika ny vie privée vie privée an'olona misy hoe mpanao politika rarina hitanay tary amin'ny chambre zao de ohatr'izao de makasy tony mba alefa ho any ny page RGL jamais tsy
tsy manao ary tsy anao an'ireny zavatra ireny eto amin'ny pejy hoe raha koa tsy rahanina tratran'ny fandamoron-tary amin'anina dia ity avoa eo tsy manao an'izany zay tsy miinteresse anay reny zavatra reny donc raha azonareo atao dia tazomoanareo any fa tsy ho alefanay amin'ny page mihitsy narovinana roviny satria araka ny teneniko teo page de réflexion dia vie privée an'olona matoa atao hoe vie privée dia anazy manokana zany izy sy fianakaviana izy sy ny fiarahamonina izy sy ny mpanao politika miaraka aminy izy izay miaraka amin'ny entouré anazy ny tompon'antoka zay zany mamerina foana hoe zahay tompon'antoka amin'ny zavatra ataony fa tsy tompon'antoka amin'ny zavatra ataony olona ary tsy zavatra ohatran'izay no andeha hakanay risque be risque tsy risque fa amitianay fiainan'olona eto na dia nanao zavatra tena hoe inacceptable impardonnable ary ilay olona amin'ny resaka vie privée dia ny page RGL dia tsy miditra amin'izany indrindra donc miavy anareo antanandroa aza mandefa an'ireny vidéona message miresadresaka amin'ny vie privée an'olona re fotsiny zany hoe faingo kely zany zay zavatra izay alohan'ny anohizako ny fanontaniana manaraka sao dia misy anampindry izay hoe ampiko kely angambany ohatra hoe aloha koa resako hoe resaka politika zao dia hoe mba teneno reo ranona mba teneno ranona non manareo prenez votre courage à deux mains et teneno ranona le tonononareo vous allez vous reconnaître izy no teneninareo tamin'izany satria eto zany mbola averina tsara samy mitondra ny tenany ao anatin'le izy ny resaka politika dia zavaiko tsara hoe za zao androany ohatra hoe hitanareo hoe ifampiresaka amina olona anankiray ohatra hoe Lazaraza Ferson ohatra dia hoe mpinamana be zay ohatra ça ne veut pas dire za responsable amin'izay séminaire ataony Lazaraza Ferson ambadika any anazy zany karaha ataontsika hoe manao soi-disant baveur izy fa tsy hoe manao baveur izy dia tokony iza hoe adina ny affichevanao amin'ny olo oatra reny non ny affiché amin'ny olo anankiray dia amina resaka position amina zavatra ponctuel anankiray donc zay zany le zavatra fanamarina fanampan'izay rehetra zay ia farankely ho anareo ilay mpanao compte fako dia manozona hôtely marobe dia aloha fantatrareo aloha fa tsy RGL tsy Jean-Luc mihitsy non bloqué anareo fa dans mon personne ny antony izao tsy hoe be dia be ny tenenareo tsy mahazaka démocratie dia mibloqué ohatra zany non tsy izay tsy hamaly an'ireny mihitsy izay tsy mandany fotoana be mamaly an'ireny ary vao mainka ohatrany hoe manome importance an'ilay olona manao an'ireny ka ignorenay fotsiny zany ireny oreny na bloqué ny hatrany zao ny muranay dia mitovy ny hatranonay ohatrany atatranonay zany ty page ty donc zany tsy mivahina avy any ivelany mihitsy nandeha anankirotana na andeha nanao fonatana pagenay na andeha paikopaiko anay na ametraka maloto atao amin'ny tranony non afaka tenenaka hoe tsy mahazaka démocratie hoe tsy olana mihitsy fa tsy maintsy mandray tanan'izay hoe bloqué avy hatrany zay olona manao foana atao anatin'ity page ty dia assumeko za en personne mi-assume mihitsy za mihitsy no bloqué fa tsy RGL koa ny hoe RGL mahazo zany izy moa eto dia izy aloha miaritra eo eto izy tsy aritra eny manao fanamariana kely miarim-bola ato hoe azafady ozy izy ahoana ny amin'ireo ankizy mety hiemotra ara-panaraka ny fanazavako teo dia fanontaniana teo ay le amin'le resaka le hoe nahitana dalàna mpitandrina zao le izy ny tsato ny aloha zany ny choqué anga oui tafotoana oui fa ny any tsy azoko hoe maninona ny fiainam-panahintsika ampiakina amin'olona sika ve zany miandry olona tena hoe sans bavure zay tsika vao androso ara-panahy amiko zany io koa zany mila hitsy hoe za tsy miteny hoe manamarina an'le olona fa misy tenin'ny Jesosy zay manao hoe mipetraka eo amin'ny fitoeran'ny Mosesy izy enoy zay lazaina ozy izy ary azarahana zay ataony enoy zay lazainy tiako tenena zany raha famadika aza ny situation raha famadika ohatrany hoe imagineko zany hoe le pasteur zany mafinaritra be tsy misy toetra ratsy ataony fa le fampianarany
fampianaran-diso de antany anareo le nametraka le fanontaniana io a hiala am'le fiangonana avy anareo sady tsy hiala satria zanao tsy mana fotoana izy modely be izy tolerentsika nefa zany asanareo tiako atongavana hoe lay fampianarana no important ao fa tsy le olona isika nefa mametraka importance aloha le hoe rehefa milay be le olona de ninoninona ny zavatra ampianarina eo a de ateloko foana fa raha famadika am'izay a dia tsy eketsika donc misy problème atsika amin'ny lafiny ara-pinoana zany ilay fametrahanao ny fiainam-panahinao en fonctionna olona tompoko a de tena miaratsiny fa fahazazana ara-panahy zany mila matotra ara-panahy koa tsika amin'ny finoana zay ngamba ny azoko anampiana an'izay fanontaniana manaraka re salamina ro mivady ahoana pastora fomba hitezana ny zanaka dia mbola kely mba tsy atahotra avo be sy tsy hevitra an' Jesosy mampatahotra ohatra ny hoe kakabesola araka fampianarana roa eny satria na misekola lahady dia efa hitako hoe diso satria misy hoe betan'i Jesosy fa manao an'izao sy izao dia lasa Jesosy masika be ny voarain'ny zaza ahoana fomba atao satria na mpampianatra sekola lahady aza dia efa mampianatra zavatra diso indraindray tsy ho alefanao sekola lahady nefa izy fa janona ato an-trano sao dia tsy ho tamana hivavaka sy tamanana am-piangonana izay mivady nefa tsy manana kapasité ampianarana satria izay koa aza mbola mianatra mety misy solution ve tompoko solution dia mazava be ianareo mila mianatra aloha dia maintenant mila mampitombo ny fa dia rehefa tena hitanareo fa en danger le zaza amin'le mpampianatra sekola lahady dia aza alefa am'le zaza tena mialatsiny amin'ny teny azany eto sekoly rehefa hoe sekola lahady dia tsara fa sekola lahady inona no ampianarina azy eo donc zany a ny mpampianatra sekola lahady tsy manolo mihitsy ny andraikitry ny ray aman-dreny tsy manolo ny andraikitry ny ray aman-dreny ny ohatra ny any an-tsekoly ny sekoly tsy mahasolo ny asan'ny ray aman-dreny donc zany a misy teny misoratra masina zay manao hoe raha teren'ny olona andeha maily ray ianao dia mandeha na maily roa zany hoe ianao zany mila mandeha mialoha ce qui veut dire matoa ianao zao manoratra aminay hoe mivoana le fampianaran'le mpampianatra sekola lahady dia donc zany ianao fa misy compétence voaraina le zany ahoana moa ny ilazanao fa mivoanany any raha tsy misy zavatra efa voarainao tiako tenenina zany aza miandry anao tena mahay be koa nefany fa reny fampianarana zay voamenanareo sanandro eto reny no anovozy dia tsy maninona rehefa tonga ao an-trano ankizy dia ampianaro manokana amin'ny fomba hitondranareo azy zay ihany solution io fa aza iandro hoe iandry le mpampianatra sekola lahady tena top mety tsisy zany satria le fampiofanana tsy mandeha amin'ny laona fanontaniana manaraka salamina ro mivady ahoana tompoko ny anazarana ny zaza ho tamana am-piangonana tsy mampaninona ve le manome sakafo an'ny zazakely am-piangonana sa tokony hivoaka makasitraka indray ngamba ny côté humain tsy hitako hoe tsy tamana izy raha mandeha mivoaka misakafo fa indraindray mantsy izy le misakafo am-piangonana raha manelingelina olona eo raha tsy manelingelina moko maninona moa ho anareo manokana tazoma eo izy hijanona eo fa raha indraindray izy mitabataba côté pratico-pratique zany io koa misy finonom-poana hoe rehefa mijanona am-piangonana izy zany dia masina ho azy tsy ny fijanonany hoe imagine ka izy efa misanlo eo am-piangonana efa tsy ao amin'ny lohantsony izy dia izy nefa ny tsy maintsy eo satria zay ny fahamasinany tsy ny présence physique mihitsy no midika inona fanontaniana manaraka salama tompoko za vehivavy fito amby roapolo taona manambady vao roa taona izay misidra volana zato ny tokantranoko na dia voaingana aza satria za mantsy garçon manqué ary fantatra mivadiko tsara izany tena ampiandohana tsy tiako mihitsy ilay manao sosotra zavatra amin'ny tarehy sady tsy haiko raha teo tsy manao jupe izany na robe za tsy nanao talon izany fa tena izy foana tamin'ny mariagenay za vao nanao an'izany maquillage sy make-up izany dia tena faly be ilay vadiko mangataka izy hanao fitafina vehivavy foana dia tena miezaka manao kavina manao peratra sy bracelet nanalava volo koa azy satria hoe izay no tiana vadiko na tsy tiako azy sy tsy mahalaiza azy zany tena tsakaiko fa tena tsy tiako fa noho ny fangatahany dia miezaka manao an'ilay izy manao rouge à lèvres sy vernis na tena zavatra faran'izay alako ary izany fa tsy mahafaly azy zany fa mila manao make-up sy maquillage foana hony aho na ato an-trano azy mba te ahita zavatra mahafinaritra hony izy tonga ato an-trano reraka avy miasa zavatra
Ny olona nefa deja za tsisy fotoana amin'izany fa miasa foana. Faharoa tsy tiako ilay izy ary farana tena tsy zavatra haiko izany satria izany saingy mahazo vava dia mijery TikTok izy dia miteny hoe jereo ny vadin'olona rehetra mahanja be daholo makarakara vatana sy jejo fa ianao tsy mba manao izay tiako. Miezaka manazava azy fa tsy haiko no sady tsy à l'aise za fa tena tsy micomprendre anahy mihitsy izy lasa miady foana izahay dia izahay foana no mampiady anay isak'izay miady. Tena tsisy filaminana intsony ary na mikitika aza nefa tsy nataony intsony tao anatin'ny ambolana izay. Izy tsy miteny hoe tsy tia anahy fa tena ohatran'ny olona vahiny izy mody. Tsisy communication intsony entre anay. Misy fotoana izany nanorokana azy tampoka dia tonga dia nioka nandoha izy. Teo no nahatsapako fa dégoûté izy dia niteny azy zaho hoe aleo arana misaraka e dia nanaiky izy. Ny olana nefa dia ny ray aman-dreninay roa tota samy tsy manaiky fa mandrara daholo sy manao vava aminay. Farany dia nijanona ato izahay nefa samy tsisy tia ny tena mampalahelo dia efa entony ato ny sipany dia samy manana ny chambre izahay. Rehefa mitaraina amin'ny mamanay izy dia hozy hoe tsisy lehilahy tsy mamparafy izany fa ifio fa mivao azy izy asio vavaka. Natsapy za hoe mijaly na saina na fo na vatana fa tsy hitako izay atao. Za koa vavitokana dia tena raha hanao be loza dia ho faty tampoka mamanay satria izy manana olana kardiaka dia ho heloka ao anahy indray. Za nefa tsy te hiaina an'izao fiainana izao sady za ve vao fito amby roapolo taona dia hatramin'ny noviana izany hiaritra an'izao. Dadako tsy te haino anahy amin'izay mahazo anahy. Ny ray aman-dreny no mahalala ny zava-misy fa tsy te halala. Izahay koa moa olona manana ny ampy dia ny hoe izay no lazain'izareo hoe mifanambana dia tsy tokony mifanala-baraka. Ilay reniko mihitsy no mampatahotra anazy raha hanao be loza dia za zany ahoana, raha hanao be loza nefa za zany ahoana ny fiainako. Marary za dia iza mba hitsimbona anahy fa tsy maintsy iry zareo foana ve ny tsimbinina. Zareo ray aman-dreniko anefa tena tsy mihaino ahy na mitomany ho torany eo ary za tsy mahalala fa tsy hoe mijanona ao an-tokantranoko zareo sady masiaka. Ampio tompoko fa fa lasa tena te hamono teny za dia amin'izay sambatra sady tsy mampijaly ny ray aman-dreny sy tsy manala-baraka azy. Raha mantimanty za satria raha misaraka dia lazainy fa manala-baraka ny zareo dia mety hoe za maty angamba no mety voninahitra indrindra eo anivon'ny fiangonana. Za nefa ato velona fa maty ny fanahiko, maty ny foko sy ny momba rehetra ary ny vadiko tena tsy mijery sy tena manana ny fiainana manokana mihitsy. Izy sambatra satria misotenerana azy amin'ny adalany rehetrarehetra sy ny zavatra ataony rehetra ny ray aman-dreniny fa za ato ohatran'ny any amin'ny afo be. Même fijery ny sipany anahy tsy zakako satria tena andihizany zareo an-tampon-dohako za. Ampio re tompoko. Ya, mitovy amin'ilay cas teo ihany ilay izy. Ilay cas fa ny présentation ilay izy fotsiny no tsy mitovy. Fausse excuse zany. Oui, misy ny atao hoe sarin-dahy, donc tsy hoe sarin-dahy fa tomban-dahy. Voilà. Donc zany c'est des choses qui se peuvent se dépasser. Ary ny tiako tenenina aminao zany dia hoe raha ohatra masika hoe mijanona tamin'iny fotsiny dia hoe mba miata aminao izy hoe mba ao lesy mba ataovy an'izao ny volon-lahy mba atao c'est même mignon, c'est même mahafatifaty hoe lehilahy zany no misisika hoe mba ataovy ohatr'izao zany hoe mbola misy intérêt, il porte intérêt, tsy hoe misy intérêt fa tombotsoa fa miporte ny intérêt-ny aminao izy vao maiky zany tsara fa le izy faux problème satria ianao ihany teny hoe vao manoroka ianao dia mioka mandoha izy ary c'est pas fini fa napiditra vehivavy azy donc io ny vrai problème. Zany hoe io vehivavy io na izay vehivavy hitany ambadika any no lasa idéaliny dia ianao ohatrano tsy zakany. Zay le izy. Tsy resaka fitafy io, tsy resaka any fa oui, ny mpivady rehetrarehetra manao an'izany hoe mba tiako letsy ialahy raha mba manao fitafy ohatr'izao, mba tiako indrindra manao an'ity kiraro ity mety tsy manena. Sahala aminanay zao misy fotoana zany hoe za no mividy ny kiraro zao tiako anaovan'ny vadiko zay tsy manavana anazy. Dia nefa anaovany any izy dia après izy mahatsapany hoe ohatrany mety andray fa hatramina jeune fille azy tsy mety ataminy. Oui, dans la vie zany misy évolution dia vice versa koa amin'ny lehilahy. Hoe ny lehilahy koa zany hoe misy zavatra zay tiany dia iny mety mba ça fait partie du jeu de l'amour le mifambolapolaka kely amina zavatra tiana sy tsy tiana ainsi de suite.
fa tsy any problème anareo raha ohatra ka nijanona tamin'ilay situation fitafsina fotsiny izy a ka tsy nisy an'izany resaka hoe vehivavy ao an-trano zany a dia mety hoe zay ihany le izy ka azany faux problème zany azany le fany situation fa ny problème hoe tena tianao tel que tu es le izy zay le izy zany akory tsy midika eto koa zany ahitsiko koa zany fijerin'olona hoe za efa ohatra zao dia apprendre ou à laisser oui kanefany a amin'ny fitiavana dans l'amour il faut assumer une perte ina le perte resako eto ohatra hoe nandao ny tranony raisiny reny koa hitambatra amin'ny vadiko izy koa nandao ny tranony raisiny reny hitambatra amiko donc kidy mandao misy zavatra fo ihany mety misy habitude nataony tany a zany tsy miteny arifina tanteraka fa tsy maintsy mba hisy efforcé izy hoe non tokantrano vaovao ty a donc zany a tsy teny marimatresina fa je dois aller vers mon homme et moi je dois aller vers ma femme donc zany a mifameno le izy donc tsy excuse koa zay le hoe tsy avy tahaka may zany de za tsy hanao effort izy fa avelao am'izao tsy mety zavatra zay za zao ohatra hoe raha ny genre ko zao de j'aime beaucoup les akanjo sombre satria zay mety nafinaritra ana satria za quelqu'un de très entre guillemets très discret dans le sens hoe tsy tiako miattirer l'attention n'olona amiko zay zany ny caractéristique zay am'le hoe toujours sur le repli et sur la défensive caractéristique tsy haiko ny fiainana ve natonga an'izany fa rehefa nivady zay de izy de mba tiako iala raha mba manao lobaka rose za zao zavatra tena tsy mieritreritiko mihitsy hatramin'izay anao lobaka rose de qu'est-ce que les gens vont penser de moi pelaka ve fona aminareo am'izay fa tsy hoe zay fa tsy assumeko ny le extraverti be zany tsy tiako hoe anao akanjo mirentirentry be de tonga de fa rehefa nanao an'izy satria le appréhension ao de tsy nazoto fa laisse-moi faire aux izy de bon ok je te garantis pas le résultat de ny investir izy nividy an'le lobaka rehetrarehetra zay tsy fanaoko hatramin'izay gaga be rehefa hitanareo azonareo antsaina zay hoe maninaka zay le makasary teo oloha reny le hoe hatram'izao mbola manao zay fa nisy fotoana zay nanao sesisesy niova foana ny lokon'ny lobaka tam'ireny le izy nasehony tamiko hoe tu vois mamoaka tsara ny endrika lahy le izy za koa faly de na za koa lasa midécouvrir ny tenako voilà donc de nareo misy jeu io bras de fer kely fa raha izay le izy donc pour moi c'est même mignon fa le izy tsy zay le problème anao fa tena zavatra hafa mihitsy tiako tenena zany hoe aza hoe na hanao make-up sanandro ary anao mety anao zao mety hiteny hoe tia nanao make-up foana zany de am'izay zo tia tsy make-up mihitsy ny fitiavany anao fa ny fitiavany anao no mahatonga azy teny mba manaova make-up fa madika le izy so de misy tendreo atsipoan'ny ray aman-dreny matetika mantsiny isaka ray aman-dreny manana zay an'izay le hoe mamenatra tena mamenatra sy fitsinjovana hoe za de konao am-piangonana zay pasteur ohatra hoe fa misaraka fa de manala baraka anay kanefany izy hoe tonga natakanay afo be ny ainany ao de ambonin'olole voninahitra aveo atsika ray aman-dreny le fahasambaran'ny zanakitsika raha sendra tena mena afandray mantsy le hoe leo de ana de iny zavatra hafa mihitsy ny tokantrano anjaratsika ray aman-dreny no mananatra ny zanatsika am'izay fa raha efa hita kosa ve fa tena miaina afo be tena tsisy fifaliana le zaza vono tsy mihinan-kanina tsy matory ataoko angamba fa tsy ambony raha amiko manokana aloha amiko manokana ny zanako ambony ny fahasambaran'ny zanako ambony no voninahitra raha ohatra ka ny hoe zay zao pasteur fa raha misy sanatry ny vava sanatry avy zay hoe fa manana zanaka avo manambady raha hoe reo zanako vava anankiroa reo tena milanja ny tserany aina anana tokantrano ny sanatry efa tonga de vitako ny anany choix hoe ny fahasambaran'ny zanako ny voalohany zay vao mienatra am'mpanana tsy problème ho anay mihitsy zany titre pastoral zany raha ohatra hoe décidé izy za tsy miteny hoe mampirisika zareo fa midécidé izy noho ny situation ary za tsy ao am'toerany mihitsy zao hoe ny fiainatsika tsy vie par procuration hoe je vis pour mes parents non matoa izy nandao ny tokantrano matoa izy nanapaka tadipotra elle vit pour elle
elle ne vit pas pour moi. Zay koa zavatra anankiray lazaiko anao hoe ainao aza ny aina ho an'ny parent anao fa ny aina ho anao sy ny zanakao aloha. Donc zany a raha ohatra ka resaka hoe respect tsy manambara hoe non respection envers ny ray aman-dreninao ianao ohatra raha ohatra ka hoe misy zany zavatra zany. Ny resaka hoe adiniko taoko marina fa nisy ny détail resaka hoe hazo fijaliana iny am'le mpivole hoe isaraka sy ny sisa ny zavatra atahorana mantsy de ty le olona efa annoncé ny azy hoe tsisy raha raiko anao tsy hoe suspicion na feoheninao fa hoentiny eo aminao le vehivavy dikan'izay zany de hoe tsisy raha raiko anao tsony. Ny grave mantsy vao nataoko sazany io voaingany zay tamin'ny herinandro iny raha natadidinareo hoe ny tena dangereux dia ilay ratsy zay ataon'ny olona anao ny mamadika anao ho lasa monstre oatra azy ko de tena perte plus tute anao. Zany hoe ianao zany efa misubir injustice efa tsy mety iny fa iny azotsika petraka eo fa ianao koa avy eo a lasa contaminé an'le izy dia lasa anao ny fombany ko dia doublement perte ianao. Donc zany a tiako tenena anatin'izay de hoe sao dia ny fakana fanapa-kevitra hoe tonga de samy mandeha amin'ny lalany a tsy resaka hoe tsy zakako natao an'izany izay eo ihany fa le hoe sao ianao lasa hanao ohatran'izay ko de hanefy anao amin'ny faharatsiana de lasa doublement mandresy ny faharatsiana. Ny problème eto izy efa te hiditra amin'izay zavatra zay fa le ray aman-drenina zay indrindra izy de le chantage andray aman-dreny nefa ny lasa mipermettre anao lasa satria anao raha hijanony elao de manisy folentika de le folentika lasa ozana hoe bon je vais être machiavélique aussi alors de sanatiaviny zany ohatra sanatiaviny zany bon za koa ne ka mba manja ihany za koa ne mba mavity de iny koa ianao fa tu vas entrer dans le jeu du diable am'izay hoe tanoko anao mitady bande de hoeto de samy mifanindry eo de imagine anao nge ny atmosphère ao tokantranareo hoan'le zanakareo hoe ka izao zany natao hoe fiainana papa sy ny sipany aty amin'ny hevitra ilany aty de mamonso ny sipany tena afo be ho an'le zazafanao zay tiako tena hoe sao tonga ny farany satria rehefa feno kapokan'ny olona dia ina ny option soit izy mamontena soit izy manao adalàna. Donc zany a tandremo fa misy limitiny ihany tsika na misy mafy be aza ianao miteny hoe tombanda fa misy limitiny ihany tsika misy plafond de verre ka rehefa tonga am'le plafond de verre ianao a zany tsy mipoka io de iny le fipoahany iny nefa dangereux. Antanina manaraka salama tompoko vehivavy a fito amby 20 taona tsy mbola manambady ny tena marina dia nisafidiny tsy hanambady mihitsy tsy teteraka ihany koa safidiko izany fa mampalahelo anahy dia ny fianakaviana ny fiarahamonina na ny fiangonana dia tsy manaja ny safidiko mahazo vava foana efa nanao CPF intelo efa hanambady hoe intelo saingy ny voalohany tratrako nampirafy ny faharoa nangalatra ny volako sy nivarotra ny fananako ny fahatelo niaraka tamin'ny zandriko leobe za dia tsy mila lalatso mihitsy amin'ny fiainako tsy tiako koa nefa ne za tsy manambady nefa hiteraka azo lazaina hoe narininy afaka zany satria na ray aman-dreniko azy nangalana fa tsy nanaraka ny sitrapony za fa mivavaka ihany za fa leoko fa dia atao resaka ao am-piangonana le pasteur anaiky moa ny teny hoe rena ny zanaka Jesosy aza nitsodrano hoe miterama menoa ny tany nefa za lasa mandika ny tenin'Andriamanitra sy manao izay mampalahelo ny ray aman-dreniko tia tena hony matahotra didy sy ny sisa ary nefa voasoratra fa manajana rainao sy ny reninao ho lavandro ianao leo za dia niala tsy mivavaka tsony efa ho 5 taona zay tsy niditra am-piangonana tsony mihitsy mafanontaniako dia hoe fa hotana ve ny safidy tsy te hanambady tsy te hiteraka manao ohatran'ny voasoratran'Andriamanitra ve zany za lazain'ilay pasteur tsy manaja ny ray aman-dreniko za nefa hony ny ray aman-dreny no Andriamanitra hita maso eto amin'ity tany ity fa tsy hovarina mihitsy hony fa hovatsy ny fahafatesako sy ny vaviko manontolo matahotra za kanefa tsy za no nialany tamin'ny ray aman-dreniko fa zareo nge nanozona anahy sy nandroka anay tsy nanozona anahy ary nanerana amin'ny zavatra atao dia ahoana moa no hijanona amin'ny fiainana ohatran'izany efa 10 taona za tsy niresaka tamin'ny ray aman-dreniko sy ny havako sy ny raitam-po amiko satria na dia nisy fotoana nijery mamanay ary za tamin'izy narary dia lazay fa za no nahatonga azy marary dia hoe raha manambady za dia sio fa ho sambatra sositrana izy nefa za tsy sambatra amin'izany satria tsy tiako izany ary tsy tery ihany
tsy te hiainako fa efa nisafidiny tsy hanambady tsy hiteraka mandrakizay za tena manano efa za pasteur za tsy mankala an'zareo fa za fotsiny miambina foko amin'ilay vava tsy mijanona tao anahy tena zany ve na averanana aminafo be tompoko dia ahoana zany ny foko ve ho terenanao zavatra tsy tiany misaotra non tena ratsiny aloha fa misy zavatra be dia be tsy akoresahana voalohany indrindra aloha efa nisy fampianarana momba ny mariage eto areto aho zany anareo oatra ihany tsy hoe dokambarotra fa misy projet ho ataonay mivady hitako mihitsy zany hoe be loatra ilay problème antsika miresaka fanambadiana sy fitezana dia lazaiko mialoha eto hoe isy fotoana hanaovanay karazana retraite ho ana couple ka ho anareo zay mila an'izany dia mila mivondrona mbola omenay anareo ny reto dao ny formation pendant 2 ou 3 jours zany anaovana an'izay mbola iverenantsika zany aoriana any fa atsisiko satria récurrent loatra le izy dia alongambany hoe tena iorganiser retraite spirituelle ho ana mpivady fotsiny momba an'izay fa iverenako lay resaka teo ny fanambadiana tompoko c'est pas un objectif à atteindre ny fanambadiana dia projet de vie averiko indray ny fanambadiana dia tsy objectif à atteindre fa ny fanambadiana dia projet de vie mazava angamba an'izay dia ny projet nefa tsy mitovy ny projet ny olona ny fiainana misy n'olona mise projete hoe andeha hanao mpanao baolina andeha hanao mpanao gazety samy manana ny projet ny toe-tsaina croyance populaire mihitsy miteny hoe tanao zao fomba fitenona efa manambady ane ny zanakay ohatrany hoe ny atteindre objectif ambony izy zany dia raha ny olona zany mbola tsy manambady dia mbola tsy manambady ihany satria tsika zany mametraka hoe mitanjona amin'ny fiainana dia hoe mianatra milalao dia mianatra manao sipa dia manambady dia miteraka dia hoe za efa tafita iranina zay zany natao hoe tafita amintsika anisan'izany mahatonga an'le hoe ohatra zao hoe amin'ny lafiny vocation indray na dia tsisy ifandraisany ohatra hoe zany zao nanapa-kevitra hoe anao pasteur dia tamin'ny fianakaviako ohatra tamin'ny voalohany fianakaviako misy mieritreritra hoe tokony mba hoeri hoe nianatra dia avy eo lasa directeur anarana zao dia raha vao tsy tonga amin'izay zany dia ohatrany hoe olona tsy tafita satria ny olona ny mametraka standard de vie ny olona ny mametraka standard de vie donc zany ny fanambadiana tompoko dia tsy standard fa projet de vie donc ianao zao tsy manana projet de vie anambady maninona no terena ho amin'izany iaho zao mitodika amin'ny pasteur za zany indraindray tena mifona hiteny anteteny hoe manahoana loatra ny formation théologique atsika ty manahoana loatra ny fampianarana ny raisitsika tany amin'ny faculté de théologie sy tany amin'ny toerana sekoly fanomanana mpitandrina fa tena fampianaran-diso tena lazaiko mahitsy be hoe fampianaran-diso mihitsy hoe raha vao tsy manambady zany dia tsy manaja ray aman-dreny inona ny lien eo amin'io fanajana ray aman-dreny sy ny fanambadiana ny fanajana ray aman-dreny dia ny fanaovana ny fanajana azy amin'ny lafiny resaka ohatra hoe respect fitiavana et tout fa en plus olona efa majeur donc tsy tena tu n'as aucun droit fa tsy manana droit ianao miimposer ary ny problème dia ty isika ray aman-dreny ilay échec tsika tadiavintsika rattrapena ny amin'ny zanatsika tsy resaka fanambadiana ihany fa na fianarana azy ohatra hoe ianao zany mety tsy dia afaka tamin'ny fianarana tamin'ny fotoanana na mety hoe mba saikana anao fa misy problème ara-bolana tao fianakaviana dia tsy afaka nanao le rêve-rêvenao dia mbola tsy manaiky ny sainao tiako zay rêveko zay tiako réaliser ny zanako dia terenao le zanakao hanao an'izy ialahy mila manao dokotera satria ianao tsy afaka nanao dokotera ialahy mila manao mpampianatra ialahy mila manao zao dia rehefa tsy manaraka an'iny le kizy dia tsy manaja ray aman-dreny non vous êtes égoïste lazainareo fa égoïste le vehivavy nefa ianareo no égoïste satria ilay honneur anareo sy ilay voninahitra no important no le bonheur an'le zanaka zareo nareo sana le honneur quel honneur dia hoe mahazo juste le teny lazain'ny mpiaramonina fotsiny ay kosa efa nanambonjanaka nefa manambady zanakareo efa zao mahafinaritra kosa mijena zareo dia izay fotsiny izay le mahafinaritra zay zany no ohatrany hoe misatisfaire an'le ego nareo dia ay ohatra mahatsary sambasambatra fa zain'olona fa zanako zao
donc zany a tena famadika zany ary zay tsy azoko am'le formation pastorale an'le pasteur so zany miteniteny foana zany hoe tsy fanajana ray amandreny ny fampiasana an'le verset tsy mandeha amin'ny loniny fa terena fotsiny manaraka an'le izy de zay zany de mitodika aminao manokana zay manana an'ilay problema hoe inona ny mahavelanao ny amin'ny afobe am'zany tsy finonan jesosy no mahavovonjana fa tsy afaka ohatr'izay ça n'a rien à voir avec le mariage, ça n'a rien à voir avec les parents, ça n'a rien à voir avec le choix de vie anao hoe ianao nanao docteur fa tsy nanao pasteur na je sais pas quoi fa ny finoana no zava-dehibe donc ajanony lay ho antsika pasteur manao karazana terrorisme hoe satria anao manao abus de notoriété satria za pasteur de raha miteny aminao karaha voa tsy manaraka ny teniko anao de makany amin'ny afobe tsy manana fahefanana zany ny pasteur tompoko lasy tompoko vavy ary amiko ny pasteur manao an'izany langage zany de tena mpamitaka satria misandoka zavatra zay tsy lazain'ny soratra masina ianao donc zay zany le izy de le resaka femme célibataire et même un homme célibataire ça existe aussi hoe tsy mana taranaka ve zany zay tanareo fa mbola misy fitiavatena hoe ka tsisy an'le taranaka anay donc zany a ny ambony aminao de ny taranaka hoe mba izy ambony tsy tiananjafo kely mafatifaty zany manazafo kely zany fa misy olona tompoko ohatran'ny Paul apostole zao no safidy tsy anambady ty tena ve zany Paul apostole non au contraire vao mainka ary izy manolotra ny tenany ho an'ny olona maro mba ahafahany manompo bebe kokoa donc misy olona zany manana option fiainana hoe tsy m'intéressé azy le fanambadiana ça existe eunuque ny filazany zany eunuque eunuque c'est pas un défaut, c'est pas un péché, c'est pas un problème psychiatrique, c'est un choix de vie. Donc tsy azonao terena am'zany de problème zao mety andeha ihany ianao zao mety matikena maso hoe ho fanajana tadasement fa sady mitondra calvaire ianao no tsy natahorako de zao lasa fona iteny ty zavatra ty lasa ho dégoûté-na lehilahy satria efa intelo anao zany tratra de raha mbola forcena anao mandeha de mbola efanenapakaka farany anao a tsisy discrimination zao tenko zao farany mety manana efetra hoe bon aloko indray miaraka amin'ny vehivavy satria ny lehilahy midégoûté ana misy ane olo ohatrany nanana rupture amoureuse be de be izy a de mieritreritra izy fa hoe mila miova orientation sexuelle nefa tsy any le problème fa problème hoe terena de farany a misy dégoût de rehefa misy dégoût de mivadika zavatra hafa donc zany a tena vao mainka grave be zany hoe pour faire plaisir de manao pression morale ny zany tena mampalaelo anao hoe fiangonana manao harcèlement moral zany pasteur na inona lazainao tsy isika indray no harceler ny olona amin'ny choix de vie any amina resaka projet de vie surtout zay ngambany fa tsy fanajana ray aman-dreny zany amiko ohatra hoe haiko hoe zavatra tena logika be hoe mampianatra anao izy mbola kely de hoe petraka tsara fa aza maditra zany le izy inona niditra am'zany ditra ve tsy fanambadiana tena magagaraha savy aleotsika mahita azy hoe io izy fa manambady a misofra dia tanteraka amin'ny faniriko de rehefa tanteraka amin'ny faniriko de zay anao zany vo olona tsara fa raha tanteraka amin'ny faniriko de olona ratsy ve ianao wow grave be zany ia de iny fanjanenena no anakatonatsika ilay Christelle androany variana be zay a kay fa azonako mahiry ilay Christelle androany tsy tsikakitra tsony le izy moa fa maro be le fanjanena de ho anareo zay mbola tsy voavaka amin'ny fanjanenareo anaty message de mbola ho avy ihany le izy atoditra tena felo le message de tsy maintsy zay taloha be no alefa voalohany de kanefa koa nefa ny azakako nareo raha misy message tsy hovalinay mihitsy noho ny na mety hoe amaly zay fa any amin'ny mpeno mamaly fa tsy atao ilay Christelle satria efa nametraka zay hoe ny message karazana message ohatr'izao tsy hovalinay eto amin'ilay Christelle mihitsy de eo koa ho an'ny fanapahan-kevitra zay noraisiny vady moa ho an'ny zaza satria teo aloha teo de matetika ny zaza 15 ans 14 ans manoratra ty de ho an'ny message amin'ireny zaza reny de tsy hovakinay eto amin'ny pejiny mihitsy fa tsy maintsy andraisanay fanapahan-kevitra mitokana any amin'ny message privé de tout zay ndray fiarahantsika androany arany farany
mba te hitanao sondage kely hoe mety intéressé atsika ve le resaka retraite de couple. Reto zany ny atao hoe grand thématique ao anatin'izy a. Voalohany indrindra aloha ny atao hoe éthique sexuelle, ngeza be io a, lesona be dehibe ao anatin'io éthique sexuelle na mpivady tafiditra daholo le problème-an'le ohatran'ny vadin'le pasteur teo. Faharoa ny conflit intergénérationnel. Fahatelo ny resaka nina moa le anankiray ty misy 3 parties le izy conflit de couple, voilà, conflit de couple. Ao anatin'ny conflit de couple ahoana ny resaka hoe dispute, violence conjugale et tout, ndray conflit intergénérationnel ary ndray éthique sexuelle. Reo telo reo zany a no paquet anankiray anaovantsika retraite spirituelle ho ana couple fotsiny. Dia te aheno ny retour avy aminareo zay mety intéressé anareo ve izy de le manière na le formule tadiavinareo hoe azo atao en famille, en groupe namanareo de miproposer aminay mivady a, dia anjaranay indray zany se déplacer any am'izay misy anareo any fa misorganiser ho hitatsika donc mba mila ny retournareo zay raha ohatra ka ça vaut la peine, si ça vaut pas la peine tsy atao le izy fa eritreritra satria mijery le question veriny foana zany de hitako hoe mila resana en profondeur. Ny freestyle matsy a mialana tsiny a tsy hoe manafosafo fa manome tisindray fotsiny fa le problème lazainareo ao a problème de fond de iny nefany a tena mila resana lava be ao anatina fotoana lavalava zay. Ya ho antsika eto Europe io Ho antsika eto Europe aloha io na en Suisse, France, Pays-Bas, Allemagne, Belgique mazava ho azy. Misokatra ho antsika zany eto Europe io zay karazana Madagascar azo atao ny any aorina mbola tsy alo fa koa nefany efa nanao ihany zay fa tsara le hoe présentiel fa kosana nefa fa koa nefany misy te hanao an'le izy efa marobe moa nanao anazy hatramin'izao mbola misy en ligne raha ohatra ka na Madagascar na Canada na any pays hafa de manao koa zay en ligne fa tsy hoe tsy lava be dans le sens hoe maraina parivany andro zany fa pas plus de 3 heures raha tsy diso afaka manao an'izay de afaka miresaka. De zay ary ny freestyle atsika androany de mamy fotoananay ho manaraka indray de mirakisy be tompoko asa hita samy tamin'Andriamanitra de bon week-end daholo. Et bon fête de travail.